Alléluia. Afady tatapaka connexion naran'i Jesosy ny samy fahavalo naran'i Jesosy tsy ambinina. Alléluia. Amen, amen. Soratsika mitombo amin'izay fidirana zay. Fidirana zay nataontsika teo fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra alohan'ny hidirantsika amin'ny teniny. Alléluia. Traso hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra tsika fa alohan'ny hidirantsika amin'ny tenin'Andriamanitra zay vavaka aloha tsika. I Andriamanitra rainay tsara indrindra ho. Andriamanitra mpanjakan'ny mpanjaka, tompon'ny tompo, be voninahitra. Andriamanitra any amin'ny avo indrindra. Andriamanitra mahery, tompo mahagaga. Andriamanitra mahay zavatra rehetra. Andriamanitra tsy miova maso an'io mandrakizay. Alléluia. Alléluia. Raha ihany teninao indray zay Jesosy dia mangataka ny fanainao masina ediny eto. Mangataka ny fanainao masina hitarika indray zao fotoana zao. Ny fanainao masina no hiteny eto. Ny fanainao masina no anambara aminay izay tianao lazainy eto indray. Fanay masina ambarao aminay ny tianao ambara. Ambarao aminay Jesosy ny tianao lazaina amiko. Teneno a Jesosy. Anaro a Jesosy. Halleluja. Ka tsisy very anjara zay tonga eto. Tsisy very anjara fa manana anjara ao aminao. Halleluja. Saotra tompo malalo. Saotra Jesosy. Halleluja. Halleluja. Amen, amen. Mialatsiny indrindra amin'ny connexion fa tapaka ilay izy tsy mety mijanona ilay direct teo fa mandeha foana io. Mandeha eo izy nefa tapaka fa tohizako amin'ity anankiray ity zany. Tohizantsika ato, amen. Ankehitrika ny tenin'Andriamanitra atao amin'ny ohabolana. Devoly Satana tonga manadala foana fa tsy ambinina amin'ny anaran'i Jesosy. Ohabolana toko voalohany andininy fahavalo. Andininy fahavalo hatramin'izay vakina na hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo dia hitantsika izay fitarihan'ny fanahy masina antsika na hatramin'ny fahatelo amby telopolo. Arakaraka ny fitarihan'ny fanahy masina io zany ohabolana toko voalohany andininy fahavalo raisitsika dia hatramin'izay hitondrany tobo antsika, amen. Fakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy fananarana tsy hikambana amin'ny mpanao ratsy. Anaka mihainoa ny anadrainao ary aiza mahafoy ny lalandreninao. Fa fehiloha tsara tarehy amin'ny lohanao izany ary rado amin'ny vosonao. Anaka raha atao amin'ny mpanota ianao aza manaiky raha hoy izy andeha hiaraka isika. Aoka isika hanotrika andatsadra. Andeha amitsahantsika tsy ahoana ny tsy manantsiny. Aoka isika hitelina azy velona tahaka ny fitelin'ny fiaina tsy hita ary ianao azy telomoka toy ny latsaka any an-davaka.
dia ho azontsika ny fananana sarobidy rehetra, ka ho fenointsika babo ny tranontsika. Avia mba hiara-miloka eto aminay, aoka ho iray ihany ny kitapombolatsika rehetra. Anaka, aza miara-dalana aminy ianao. Arovo ny tongotrao, arovo ny tongotrao tsy hankaminy alehany, fa ny tongony miazakazaka ho amin'ny ratsy, sady faingana andatsa-dra, fa velar-pona ny fandrika raha hitany vorona, fa ireny dia manotrika andatsaka ny rany tenany ihany, mamitsaka afatany tenany ihany izy. Toy izany ny hafaran'izay rehetra fatra pila arena, fa hipaoka ny ainy izay fatra pila azy izany. Haleloia. Tohizako dia ny 20 fiantsoana sy fananarana atao amin'ny fahendrena. Ny fahendrena miantso mafy eny ivelany, manandratra ny feony eny ankalalahana izy, mitory ao amin'izay fivoriany marobe mireondreona izy, eo anolohan'ny vavahady sy ao an-tanàna no ilazan'ny teniny hoe: rikely saina, mandra-paoviana no itiavanareo ny adalàna, sy ivalian'ny mpaniratsira amin'ny faniratsirana, ary ankahalany adala ny fahalalana. Iverena ianareo hiaino ny fananarako, indro ahidiko aminareo ny fanahiko, ary ampahafantariko anareo ny teniko, satria efa niantso fa nandahy ianareo. Efa nanindritra ny tanako aho fa tsy nisy nitandrina, fa nilavinareo ny saina rehetra natolotra, sady tsy nety nanaiky nianatra ianareo. Izaho kosa iome raha tonga ny fandringanana anareo, andatsy aho raha tonga ny mahatahotra anareo, raha tonga ny zava-mahatahotra anareo tahaka ny rivo-doza ary ny fandringanana anareo toy ny tadio, ka manjoa anareo ny fahoriana sy ny fangirifiriana, dia vao hiantso ahy izy fa tsy hamaly aho, dia vao hitady ahy fatratra izy fa tsy ho hitany aho, satria nankahala ny fahalalana izy, ary tsy nifidy ny fatahorana any tompo. Tsy nekeny ny saina natolotra no tsiratsirainy avokoa ny anatro rehetra, dia hihina ny vokatry ny alehany izy, ka ho voky ny fihendreny, fa ny fihemorany kely saina ahafaty azy, ary ny fiadanany adala andringana azy. Fa izay miaino ahy kosa hitoetra tsy manana ahy, eny andro fa izay izy ka tsy hatahotra ny ratsy. Amen. Haleluia. Hitantsika teo bolana ity dia nisoratany Andriamanitra azy izay nanao boky izany izy, Solomon. Dia izy ankehitriny ity ohabolana izay raina amintsika ohabolana dia Petero teny koa angamba ny soratany, tsy tadidiko ohabolana, dia misy koa tononkirany Solomon. Izany hoe Davida dia nanao hitantsika amin'ny salamo izay nosoratan'i Davida, dia nisy hira fiderana be dia be nataony ao, hira ambavaka izany, sady mivavaka izy no mihira fideran'Andriamanitra, dia nandimby azy ny zanany. Amen. Mahafinaritra, nandimby azy. Haleluia. Nanany ihany koa izy talenta, dia mandika manoratra ilay teny fahendrena. Dia amin'ny 15 izy milaza zany eto hoe: fananarana tsy kambana amin'ny mpanao ratsy. Fananarana, izy moa mananatra antsika andro aman'alina, tsy iza fa Jesosy. Izy no mampianatra antsika, mampahalala antsika. Izy ilay tompony zavatra rehetra, izy mampahafantatra, manokatra ny masom-panahintsika, satria izy no raintsika, mananatra antsika amin'izay lalana tokony alehantsika sy izay tokony taontsika. Amen. Raha maka ohatra antsika zao tany amin'ny izao tontolo izao,
Ampela zao tontolo zao dia misy ny tiako ambara moa zany tany hoe amin'ny ray aman-drenitsika dia ao ny raintsika, ao ny renintsika. Dia reny le mananatra antsika andro manalina. Reny mananatra antsika tsy hikambana amin'ny ratsy, tsy hanao izay tsy mety. Dia tahaka an'izay koa ioharina amin'izay ihany koa ny Andriamanitritsika. Tonga ny Andriamanitra miteny hoe azo atao zao tsy azo atao, zao ialana. Dia azo soatsika matoa izy miteny an'ilay izy. Amen. Zay maharay azy dia anaka mihaino ny anandrainao ary aza mafoy ny lalandreninao. Efa nampitandrina zany eto Andriamanitra ho atsika rehetra zany. Rehefa miaino tsika dia mila tsy mahafoy ny lalana zay nampahalalana antsika, nampahitana antsika, zay lalana hitarihana antsika. Amen. Zany hoe anatra omena antsika zany dia ankatoavintsika. Zay zany tiany Tompo ambara eto. Pahafeloha tsara tarehy amin'ny lohanao izany. Zany hoe sahalan'ny hoe rehefa mandray le anatra antsika, mihaino le anatra antsika dia sahalan'ny hoe fehiloha eo amin'ny lohantsika, sahalan'ny hoe haingony eo amin'ny lohantsika. Amen. Satria tsika ihany mandray le valiny. Alleluia. Arado amin'ny vozonao, sahalan'ny hoe ravaka ihany koa amin'ny vozonao. Izany hoe le izy zany le fananarana sy le fananarana zany dia mila ianao zany isanandro ianao mihaino. Satria fatatsika ny Tompo dia mananatra isanandro, dia hainoanao le anatra sy teniny ary ihany koa ravahanao. Ravaho mihitsy. Amen. Satria izy miteny hoe arado amin'ny vozonao, sahalan'ny hoe ravaka eny amin'ny vozonao. Zany hoe na izany aiza zany alainao, ohatra misy ireo olona mampiasa rojo ireny dia miaraka aminy eny foana. Amen. Tahaka an'izay ihany koa zany tsika raha vao tsy mihaino, raha vao mihaino anatra. Amen. Mendian'ny 10 anaka. Raha atao mpanota ianao aza manaiky. Alleluia. Manomboka eo amin'ny teny Jesosy. Voalohany indrindra dia miteny Jesosy hoe raha hihaino ny fananarana ianao, raha hihaino ny teniny ianao, dia voalohany indrindra miteny Jesosy eo anaka ho izy raha atao mpanota ianao aza manaiky. Halleluia. Tena hoe manaitra anaty tenin'Andriamanitra tia, fa tena marina tokoa. Raha atao mpanota atsika, raha atao amin'ireny olona tsy mahalala, mbola tsy mahalala an' Jesosy tsika, non, tsy tsika indray koa ny andeha anaraka an'izy ireo no mila manaraka atsika. Halleluia. Ireo no mila manaraka atsika. Amen. Karaha tonga izy ireo mitaona antsika, ohatra taona antsika hoe andao tsika andeha hitsangatsangana, andao tsika zao na tonga izy ao amintsika ao zany, tonga any amintsika izy ao an-tranontsika, dia lasa izy zany tonga ao dia mitaona antsika hifosa olona, hiresaka olona. Amen. Hiresaka olona. Amen. Alleluia. Dia izay zavatra zay zany andrarahan'ny Tompo antsika, itenenan'ny Tompo antsika zany mba tsy ho taomin'ny mpanota antsika, tsy ho taomin'ny renitsika zany hoe hanaraka ny diany. Amen. Atoizako. Raha hoy izy andeha hiaraka isika aoka isika hanotrika andatsadra, andeha mitsahantsika tsy ahoana ny tsy manatsiny. Raisiko 11 andeha hiaraka isika, mitaona antsika amin'izay le olona, mitaona amintsika le olona hoe andao tsika andeha ohatra hoe hiaraka andeha ny amin'ny plage, dia fatatsika nefa any amin'ny plage fitanjahana tsy tian'ny Tompo makany. Amen. Za mahita kristianina ohatra tsy manenjika zany fa exemplaresina amin'ny fananarana, satria mananatra Tompo rehefa miteny dia manisy ohatra izy sady mananatra. Tsika ihany koa dia tahaka an'izay.
De raha tsika ohatra atao amin'ny namantsika ndao tsika andeha ho any amin'ny plage. Ndao ho any amin'ny plage fa le teny andro. Lasa de miaraka za tsy manao maillot de bain. De mividy maillot de bain. Ay fatatsika tsara fa fitanjahana eo anaty Tenin'Andriamanitra. Tadiditsika angamba zavatra nitranga tany Japon. Tamin'ny taona fahafiry angainy tsy tadidiko. De tsunami. Fahatezeran'Andriamanitra ane. Satria mitanjaka le olona. Eny amin'ny plage tsisy fady. Ny lehilahy mahita ny vehivavy, ny vehivavy samy vehivavy. Ahoana moa tsy hiditra ny hoe lesbienne sy homosexuel. C'est normal. Le devoly miasa amin'izao vanandro farany zao. Tamintsika tsy nahalala, ok. Tsy nahafantatra samy nandalo an'izany. Fa rehefa nahalala an Jesosy tsika. Alléluia. Fa rehefa nahalala an Jesosy tsika, tsy manao an'izay tsony. Mbola hanaraka ny fanaon'izao tontolo zao. Fanaon'izao tontolo zao reny. Olon'izao tontolo zao manao an'ireny. Mbola miazakazaka manao an'ireny. Fa tsika efa zanak'Andriamanitra mifantoka ao amin'ny Jesosy. Alléluia. Maro ny miazakazaka mbola makany. Raha tonga namanao ndao andeha amin'ny plage ndao. Za tsy manao maillot ndao fa meko maillot. Miantoka mihitsy izy. Alléluia. Tsy tompony tenany izy miteny satria izy tsy mahalala. Ianao efa malala, no zao tsy afaka makany. Na rehefa mandeha na misy ary zao ndao afaka mandeha. Devoly fetsy. Afaka mandeha ihany tsika. Fa manao kanjo manifinify. Manify ny hita amin'ny vatanao manontolo. Amen. Mahafaty zany raha ohatra ka tsy mandeha any amin'ny plage. Amen. Na le mason'le olona hijery anao, mason'le lehilahy mijery anao. De ohatra ny tsiriritra de fa fahotana zay. Miatra aminao miatra amiko sy aminao le fanan'le olona le lehilahy iny amin'izay fotoana izay. Satria araka ny voalazany condamné antsika amin'izay fotoana izay, le Matteo 7. Titiko hoe raha hoy ny masonao izy mijery fotsiny maniry vehivavy na maniry lehilahy dia efa mijangajanga ianao amin'izay fotoana. Efa mijangajanga zista hoe mijery fotsiny maniry ianao mitsiriritra. Efa mijangajanga zay fa fahotana. Nefa tsika handeha akany. Amen. Ity Tenin'Andriamanitra ity ihany ny anadinana antsika. Tsy voatery zany no mety hoe tsika zao moa samy hoe mianatra, samy mameno tena antsika, samy hoe manamboatra ny fiainantsika. Tsy voatery hoe androandroany dia ho vitantsika daholo io. Atateraka nefa mangataka amin'ny tompontsika. Satria ny fiainana maha-kristiana azafady dia misy procédure, misy mandeha étape par étape anveriko foana zay. Tsy tonga dia miazakazaka be tonga dia tonga. Amen. Fa mandeha tsikelikely araka ny fitarian'ny tompo, araka ny fitarian'ny tompo atsika. Alléluia. Ka rehefa ny Tenin'Andriamanitra tsy manaiky, tsy azontsika atao dia tsy azo atao. Tsika no mbola manambomboatra. Fa ny tompo rehefa miteny, rehefa eno izy dia eny, rehefa tsia dia tsia. Alléluia. Fa raha fa mihoatra an'izay tsika dia avy amin'ilay ratsy. Ilay ratsy dia fantatsika fa Satana. Dia manaraka izy miteny hoe aoka isika hanotrika handatsadra. Handatsadra ohatra andeha handatsadra olona, andeha hamono olona. Ohatra raisiko ohatra fotsiny olo ohatra mpiray miray tetika izy ireo ohatra hoe ndao tsika hiaraka andeha aty misy olona manan-karena be raha ny Madagasikara matetika manao an'izay ohatra. Ndao tafitsika. Amin'izay fotoan'izay ianao efa kristiana tsy tokony hanao an'izay tsony. Amen. Dia manaraka izy dia mbola miteny andeha hamitsahatsika tsy ahoana ny tsy manan-tsiny. Halleluia. Misy olona tsy manan-tsiny any ho any. Lasa tsika tia ngamba presque mandavo atsika. Mandeha tsika lasa makany amin'ilay olona dia miresaka mianina amin'iny fotoana iny tsika. Efa mamitsaka efa amitsahatsika. Izany hoe efa mandatsadra le fanahin'le namantsika. Satria izy tsy manan-tsiny, izy tsy eo.
izy tsy eo anila antsika nefa antsika miteny azy. Zay zany invitevantsika zavatra invitevantsika. Misy ny tsy mahalala zany, misy ny kristiana efa mandeha isaky ny alahady fotsiny de vita, fa tsy mahalala hoe inona ny tokony atao, inona ny tsy tokony atao, tsy manome tiny an'le olona satria izy tsy mahafantatra. De tsika koa tsy afaka tonga de teny ianao tena zao fa mandeha ampahindrena. Amen. Mandeha ampahindrena de mivavaka ho azy de fanahy masina ikasikazy. Satria amin'iny fotoana io ohatra izy tonga ohatra manantonao indraindray le izy zany plan satana tonga. Zao matetika tratra an'izay. Fa za tsy afaka iteny direct be an'le olona satria fantatro izy fa mbola zazaram-panahy premièrement débutment, zazaram-panahy, faharoa izy koa mbola tsy mahafantatra. Amen. De misy fotoana rehefa miresaka manao izy miresaka fanahiko tsy eo mihitsy. Misy le olona zany de sala mena zay fotsiny ataoko. Fa ny fanahiko tsy eo fa mieritreritra foana zany ohatra Tenin'Andriamanitra, ohatra mieritreritra ny programa ny asan'Andriamanitra. Izy zavatra hafa raha resahana. Amen. De amin'iny fotoana iny zany zavatra zay tsy azontsika atao. Raha azontsika atao zany hoe mangatakatsika fahendrena avy amin'Andriamanitra, inona ny tokony ataoko Tompo? Alleluia. Satria amin'ny fotoana iny tonga ao izy miresaka ao de sady mandatsa-dra atsika zany, sahala hoe mandatsa-dra mikomy amin'le namantsika anankiray. Invitevantsika zany rehefa tsy eo olona anankiray tokony tsy hiteny an'iny olona iny tsika. Amen. Alleluia. Ary matetika atsika zany tafalatsaka amin'izay zavatra zay. Tafalatsaka amin'izay zavatra zay tsika. Hoy izy hoe mamitsaka tsy ahoana ny tsy manantsiny. Olona tsy manantsiny izy tsy eo. Tsy fantatsika ny olona tonga de maka negatif presque zay tsika. Tonga de le negatif n'le olona no hitatsika. Tonga de le lafy ratsiny. Amen. Na zana ianao anisan'izany. Alleluia. Ka mila ialantsika zany zay. Raha azontsika atao zany, le izy sarotra tery le lalana, tery vavy tena tery. Ny olona miteny hoe falifaly, ny olona tsy haiko ahoana miteny anazy hoe mandeha ho azy ny fiainana maha kristiana, tsy normal zany. Mandiny tena ohatra ka normal foana ny fiainana miaraka amin'ny Jesosy mitondra azy fijaliana. Alleluia. Ohatra olona iny zao no tonga aminao iteny ianao hoe za tsy ato de fa mandainga ianao amin'izay fotoana zay. Nefa izy tonga aminao nefa iteny olona fosa olona. Tsika amin'izay. Amen. Alleluia. Fa amin'izay fotoana zay tsika mangataka fahendrena amin'ny Tompo, inona ny tokony atao Tompo? Fa lasa tafalatsaka foana manota rehefa miaraka mianina na rehefa manao efa olona ty tonga ato amiko. Ianao nefa miteny amin'ny teninao hoe zao nefa ianao miteny eo amin'ny tenin'Andriamanitra hoe zay tsy afaka miaraka ampanota. Amoabolana toko voalohany tsika. 12. De amin'izay fotoana zay Jesosy manokatra lalany. Jesosy automatique izy zany no miasa. Indraindray koa fizahan-toetra ho antsika jiren'i Jesosy ny finoantsika. Jiren'i Jesosy ihany koa tsika hoe ahoana ny fietsika ao manoloana an'io. Na soa ianao zany apetraka avelan'i Jesosy hitranga iny mba ianao koa hitory amin'le olona. Alleluia. Zaho atratran'izay matetika de misy de tena na miteny ohatra hoe Jesosy inona ny ataoko, inona ny tokony ataoko? De mahazo teny, misy fotoana mahazo teny hoe raha ianao izy tsy mitsangana manoloana ny fahavalonao de ataoko resy anoloanao. Izy misy tenin'Andriamanitra miteny an'izay. Ataon'i Jesosy resy tsika. Nefa hoy izy ny tenin'Andriamanitra reseo amin'ny soany ratsy. Dikan'izay tsika zanak'Andriamanitra, tsika zanany zany, tsika zay manara-dia azy, tsika mila mandresy an'le olona amin'ny tsara. Izy ohatra izy tonga amintsika hoe teny olona de tsika mandresy lahatra azy amin'ny Jesosy. Izy miresaka raha hafa, tsika mandresy lahatra amin'ny Jesosy. Amen. Satria izy tsy tompo ny tenany amin'ny fotoana iny satria le esprit ao anatiny.
Ny fanahy ratsy ao anatiny no mampiteny azy mba handatsaka atsika halavo atsika. Dia tsika manokatra sofina sady miaino nefa amin'iny fotoana iny efa miesoia atsika. Dia miesoia zany mandoto ny fanahy atsika. Satria efa nisy fotoana koa lazaiko zany nasofintsika fotsiny miaino. Amin'izay fotoana izay tsika tsy miteny fa efa nisy fijoroana vavolombelona mpanompon'Andriamanitra anankiray antantarako. Niaino fotsiny izy tsy niteny dia tonga tany amin'ny elo. Natory ny toko azy any amin'ny prison ny olona manokatra sofina miaino zavatra tsy marina, fahotana. Ihany koa efa nijoroka vavolombelona ilay mpanompon'Andriamanitra ny diovin' Jesosy ny sofiny. Ny lelany tsirairay hoe diovina ny sofinao satria ianao tsy atao hieny resadresaka fa atao hieny teniko. Amen. Hitantsika hoe tery ilay lalana. Ho aiza zany ianao? Izany hoe fiainanao mahakristiana zany dia relation, firaisana foana amin'ny Jesosy. Jesosy, intimité-nao miaraka amin'ny Jesosy foana. Alleluia. Misy fotoana ianao afaka miresaka amin'olona. Misy fotoana ianao azonao atao miresaka olombelona ianao. Andriamanitra Jesosy koa ne ray tindro atsika zanany. Hoe tsy dia hoe ho ferme foana atsika. Hoe dia hidy anaty toerana anankiray foana. Misy fotoana iarahantsika be sy ny maro. Fa limitena. Tsy hoe miaraka amin'olona iny dia isan'andro. Fa amboarinao ny programanao. Amboarinao. Amen. Satria ianao tsy baikoan'olona intsony ianao fa baikoan'ny fanahy masina. Jesu Kristy hoe aoka isika hitelina azy velona tahaka ny fitelin'ny fiaina tsy hita ary ianao azy telomoka toy ny latsaka any an-davaka. Ilay ny Jesosy teneny tiany Solomona tenenetsika fatotra. Solomona nanoratra ny obolana. Fa dikan'izay moa zany ohatra hoe Solomona nanoratra ny obolana dia fanahy esprit miconnecta amin'Andriamanitra izy miconnecta salany hoe fanahin'Andriamanitra nidina ao aminy nanome le faindrena. Fantatsika fa Solomona dia nomen'Andriamanitra faindrena. Dia ny mpanjaka rehetra tonga tany amin'ny Solomona niaiky ny faindren'ny Solomona zanaky Davida. Izy nanoratra ny obolana mahafinaritra mitovitovy amin'ny salamy ihany koa. Izany nomen'Andriamanitra azy ihany koa ny talenta nitovy tamin'ny rainy. Alleluia. Dia manahaka atsika ohatra hoe mihira atsika. Avy aiza io hira io le manomorona hira atsika. Tsy tsika mihitsy fa le fanahy masina manome ilay aingam-panahy ao anatintsika. Tahaka an'izay koa Solomona eto dikan'izay le mpanompon'Andriamanitra. Andriamanitra mihitsy manome an'le teny apitany amintsika. Marina fa olombelona nanoratra azy. Fa tsy olombelona mitovy hoe olombelona izao tontolo izao. Fa olombelona hoe mpanompon'Andriamanitra. Izay no tiako ambara zany. Dia amin'izay fotoana izay fanahy masina no mampiteny azy eto. Aoka antsika izy hitelina azy velona tahaka ny fitelin'ny fiainantsika. Izay le teneniko teo hoe tsika hoe miaraka hoe mifosa olona ohatra. Satria voatenin'ny tompo foana le firesahantsika olona. Aoka isika hitelina azy velona. Dia efa mitelina an'ilay olona velona atsika. Hitelina azy velona tahaka ny fitelin'ny fiainantsika. Fiainantsika ao manko mitelina firy olona makany amin'ny fiainantsika. Raha misy olona voavonjy tsy hoe maniry an'izay Jesosy tomany ary tsy natokana ho atsika ny fiainantsika. Tsy natokana ho aisoanao ny any amin'ny helo. Fa ny paradisa no natokana ho atsika. Raha azo ataontsika dia mba samy andova ny fiainana mandrakizay. Izay no faniriantsika. Fa raha misy olona voavonjy 30 angamba 3 amin'izay ihany no makany amin'ny fiainana mandrakizay. Izay mahatery ilay lalana. Amen. Ka ny olona makandra manenjika fijoroana vavolombelona dia salan'ilay rapompo mandeha io. Salan'ireny tomany Jesosy. Amen. Satria fanahy very. Alleluia. Ohatra raisiko ohatra tsika nanompo andeha am-piangonana ihany. Nianatra tenin'Andriamanitra ihany. Ny fadiana nanao vavaka isan'andro matory. Andro manaly tsy matory. Hiafarahantsika ohatra any amin'ny helo mba eritrereto ohatra exemple raiso. Ahoana Jesosy tsy tomany amin'izany tomany.
Aleloia. Ka zay zany mila hitandremantsika marina raha lavintsika miarina indray satria Tenin'Andriamanitra dia le milaza hoe lavo impito izy ianao miarina indray. Miarina, tsy avelantsika hoe lavo marina fa herenana avy eo za dia mahatsapa an'izay. Indrindray ianao tafalatsaka miarina avy eo ianao sahirana manao effort indray ianao amen. Satria izay lalana maha-kristianina. Tsisy hoe jusqu'à Jesosy any an-danitra dia masina anao tsisy fahotana tsisy zavatra tafiditra tsy hanota mihitsy ianao. Mandainga ho izy ny Tenin'Andriamanitra ianao ndra milaza hoe tsy mpanota. Halleluia. Ka amin'izay fotoan'izay ary hanao azy telo moka toy ny latsaka ny an-davaka. Tahaka an'izay zany raha ohatra antsika ka tonga antsika makany amin'ny olona na le olona makany amintsika, evitevantsika raha azo atao. Raha azo atao raha olona tsy mahalala an' Jesosy. Ok, je suis d'accord manaiky amin'izay. Satria izy tsy mahafantatra, satria izy misy olona misy ohatra raisiko ohatra hoe sœur en Christ ou frère en Christ, raha vavy na raha lahy en Christ. Misy inconscient izy tsy mahalala. Mbola mandeha ara-nofo be. Izay nefa fambarako eto le mandeha ara-nofo mahatonga antsika any amin'ny fahaverezana araka ny Galatiana 5:5. Ndiny 7:10. Fa miariary izy ny asan'ny nofo. Ary tsy io ihany fa maro be. Ka raha antsika mbola mandeha araka ny nofo zany dia mijinja fahasimbana. Efa Tenin'Andriamanitra narahantsika teto ihany koa izay tenenin'ny Paoly amin'ny Galatiana 5:7 angambany. Fahasimbana no horaisintsika raha vao nofo no mitarika antsika. Ny tiako lazaina zany ohatra hoe mpitarika aho, manao asan'ny tompo aho, nefa zaho mandeha nofo be ihany. Dia sahalan'ny nofo be manko mamitaka antsika io. Dia fiainantsika tany amin'izao tontolo izao mbola iny ihany le toetrantsika tany amin'izao tontolo izay le izy. Le toetrantsika tany amin'izao tontolo izao zany mbo iny ihany entintsika ao amin'ny Jesosy. Mila miova raha misy izy olona amin'ny Kristy, olom-baovao izy. Miova toetra, miova fihetsika, miova famindra, miova tsy takan'izao tontolo izao. Raha ny zavatra ny tontolo izao tia miteny indray Jaona 1:3 konga amin'ny 5:10. Raha tsy diso teny izy hoe raha misy olona tia izao tontolo izao, asa minity izy miteny hoe ia dia fahavalin'Andriamanitra. Satria izy ny zavatra amin'izao tontolo izao izy dia tsy avy amin'ny ray, tsy avy amin'ny ohatrohatr'izay le Tenin'Andriamanitra, tsy avy amin'ny Jesosy. Amen. Ka na tsika ohatra mbola tia izao tontolo izao, na tsika ohatra mbola toetra n'izao tontolo izao, tsy afaka hitan'Andriamanitra tsika, tsy afaka miaraka mihitsy. Amen. Tany amin'izao tontolo izao dia mbola tia le fanao izao tontolo izao, mbola tia misehoseho, mbola tia resadresaka, mbola tia mifosafosa, mbola tia ahoana daholo ohatra hoe le mialona, le mirehareha, mbola tia maro ianao malala hoe ahoana ny toetranao. Le toetranao tany iny mila miala iny, mila maty iny. Amen. Halleluia. Tsy matory. Ny Tenin'Andriamanitra miteny izay tsy matory izy indrindra raha tsy efa nanao ratsy be. Mandritry ny tontolo andro iny tsika tsy matory raha tsy tafalatsaka ohatra miteny olona. Amen. Mila ialantsika zay. Dia ho azontsika ny fanandimy 17. Dia ho azontsika ny fananana sarobidy rehetra ka ho fenointsika babo ny tramontsika. Halleluia. Mieritreritra antsika hoe azontsika ny fananana sarobidy rehetra amin'ile fitiavantsika tena, amin'ny resadresaka sy ny sisa. Presque moa zay hoe rehefa hoe mpinamana ohatra za tamin'izay mbola tsy nahalan'i Jesosy ohatra. Misy raha vavina namana ohatra mifampiditra trano isan'andro namana dia mifanome ohatra hoe ataontsika ty meko anao ty zavatra ty akanjo ty kiraro ty anao ohatra izay. Sahalan'ny hoe misy zavatra hoe sarobidy zany azonao
amin'ny fiarahanao nefa fiarahana amin'ny ratsy, amen. Ohatra miaraka mandeha boîte de nuit, miaraka mandeha any amin'ny restaurant, alléluia. Tsy ratsy makany amin'ny restaurant afaka mandeha atsika efa fao amin'ny Jesosy nefa na mandeha amin'ny restaurant, fa tsy hoe mandeha amin'ny restaurant tsika ho hita, na mandeha amin'ny restaurant satria hoe manam-bola. Amin'izay fotoana izay efa fieritreretana firiariana any ao, fa mandeha anao zista hoe misy zavatra tiako hohanina Jesosy, andeha ao amin'io restaurant io amin'ny fanetreteny, alléluia. Ao amin'ny Jesosy ihany koa tsika efa nandrain'i Jesosy ihany koa, misy koa ohatra tsika afaka mifanome fitiavana madio, fampizara azotsika atao, alléluia, ampanetretena. Ka ninina zavatra ataotsika zany dia tsy ho hitany dia ataon'ny tanakavano tsy ho hitany tanakavy, alléluia. Ka raha ohatra ka zavatra hoe sarobidy azotsika amin'ny zavatra ratsy, tsy mahasoa atsika zany, tsy mahasoa atsika, alléluia. Tadidiko ny fananako rehetra ny azoko tamin'izao mbola nijangajanga tsy nandrain'i Jesosy, tena tsisy ny raisiko, ny ala tsikelikely amiko tena tadidiko, amen. Jesosy mihitsy manala an'ireny satria tsy akasitrahana, satria ny devoly mireklama an'iny hoe avy amin'ny volany avy amin'ny fijangajangany io mbola entiny ohatra an-trano, halleluia. Fa tsisy tavela amina le izy, isaorako ny tompo, amen. Ka ho fenointsika babo ny tranontsika, fenoinao olona ohatran'ny hoe babonao zany, olona babon'izao tontolo zao, ino namanao, ino mahafatifaty anao. Fa ny olona miteny an' Jesosy, olona mizara le fitiavan'i Jesosy, tsy tianao, manelingelina ny sofinao, tsy mety. Na hoe vao mahinana eo dia mialina, misy ohatra zany mihitsy, fialonana ny manjaka. Vao miresaka io koa dia teho zao, izay mihitsy manimba atsika zay, halleluia. Tsy misy hoe marina hoe tsisy araka ny teny hoe masina, fa mifampizara atsika. Tenin'Andriamanitra milaza hoe mifampizara izay firana salamo sy ny sisa. Ary tsy mety koa hoe mifampizara nefa misy ao fiatsaram-belatsisy, fialonana sy fizaozaoana, tsy mety, amen. Andiny fa 14, avia mba hiara-miloka eto aminay, ao koa iray ihany ny kitapo-mbola antsika rehetra, zay le voateny teo hoe avia mba hiara-miloka, samy hoe hiara-miloka zany hoe miloka samy hoe ohatra hoe jerentsika fotsiny, ohatra amin'ny trano anankiray misy manao karatra, misy ao miresaka ao manomboka amin'ny 5 ziska amin'ny 5 maraina ziska amin'ny 12 atoandro, misy tonga ao manomboka tonga aminao iresaka fotsiny manomboka amin'ny 3 ziska amin'ny 9 hariva. Tsy tsara, surtout tsika vehivavy, tsy tsara. Tenin'Andriamanitra ny teny an'izany mihitsy, ny vehivavy jejojejo, halleluia. Tsy hoe mandrara antsika akany amin'ny namantsika, fa mba manana fotoana ianao zany makany amin'ilay olona. Misy temps ianao, amboarinao ny fotoananao, na hoe miresaka, tsy voatery makany an-tranon'ilay olona fa miresaka amin'ny telefona dia mandany fotoana ianao adiny firy eo amin'ny telefona eo fotsiny, au lieu mivavaka mamaky baiboly eo amin'ny telefona eo, tsy vitavita. Efa miloka ny tenanao ianao amin'izay, efa miloka ny tenanao, satria le fotoananao laninao eo, alléluia. Misy ny manao karatra, tsy azotsika atao rehefa tsika manan-josy. Vehivavy mbola manao karatra, mbola milalao karatra, non, tsy azo atao. Tsy azo atao mihitsy ny milalao karatra. Ao ka ho iray ihany ny kitam-bola antsika rehetra, dia ao amin'izay dia samy miloka, dia samy iray ny vola hoe samy miloka ny vola, mifampiditra le vola sy ny sisa, amen. Zay le tsy kombakomba amin'ny ratsy zany,
Fa tsika zany efa an Jesosy tsy amin'izay tsontsika, tsy amin'izay tsony. Amen. Izay rehetra ataontsika dia ataontsika ho an Jesosy fa tsy ho an tenantsika tsony. Zany dia fitiavan-tenantsika, mbola fitiavan-tenantsika, mbola fotoanantsika, mbola lantsika amin'ny zavatra tsisy dikany. Fotoana amin'izao dia tena hoe sarobidy amin'izao androanantsika zao. Hoy izy ny Tenin'Andriamanitra, anaka aza miara-dala aminy ianao, arovo ny tongotrao, tsy ankamin'ny alehany izay. Izay rehetra volavazan'ny tompo teo zay zany, Tenin'Andriamanitra teo zay, dia hoy Jesosy hoe aza miara-dala aminy ianao, arovo ny tongotrao, tsy ankamin'ny alehany. Mila zay le fiarovan'ny tongotra. Zay mahatonga rehefa mivavaka foana mangataka ny rahan'i Jesosy na mitoerana alehantsika. Andetsika mitoerana alehantsika dia efa miomana antsika Tenin'Andriamanitra. Miomana antsika na hoe hiara hivavaka rehefa kany amin'ilay olona. Amen. Ohatra olo isaky tonga amintsika hoe miresak'olona, isaky tonga ao amintsika Tenin'Andriamanitra ihany koa ny entsika. Zay le hoe resentsika amin'ny soa ny ratsy. Amen. Resentsika amin'ny soa eo. Amen. Fa un jour, ndray andro any Jesosy hikasikazy. Alléluia. Fa tsika mila mandresy, mila tsika zany zay nataony tompo hoe efa ianao izy tsy hitsangana manoloana fahavalonao, ataoko resy eo amin'ny lohany ianao. Fa raha ianao nitsangana, andeny amin'ny tory amin'ilay olona. Anomboka izao dia anao fiara-mivavaka tsika ao. Amen. Izay le hoe resentsika amin'ny soa ny ratsy. Alléluia. Tsy tsika indray no voataona. Avelan'i Jesosy mihitsy satria izay hoe mandalo fizahan-toetra tsika, izay ny toetra ahoana. Ahoana ny fiantsika ao manoloana an'io. Rehefa hitan'i Jesosy amin'izay ianao miezaka ianao. Jesosy andao fa reseko amin'izao. Fa rehefa izy tsy miaina ao anatin'izay, tsy miova fa ianao nefa fa miezaka mandresy lahatra azy amin'ny tsara, izy nefa miezaka andeha hiresaka olona foana aminao, Jesosy amin'izay manala an'ilay olona eo anoloanao. Amen. Efa hitany ka hoe animba ny ara-pananao. Jesosy mihitsy manala. Indraindray Jesosy manala, indraindray devoly le mampiady. Fa ny devoly ma zay mampiady, fa raha avy amin'ny Jesosy izy tsy ny an'i Jesosy tsy hoe fikorontanana ny sarahana amin'ilay olona, fa automatique fotsiny, tsisy ninona tonga dia misaraka. Zay ny avy amin'ny Jesosy. Amen. Fa ny avy amin'ny devoly kosa dia mampikorotana. Dia mila miaro ny tongotra tsika mialehantsika. Mila arovantsika io tongotra tsika io. Amen. Alléluia. Na io alehan'ny tongotra tsika na mandeha miasa tsika, raha tsy miaro ny tenantsika tsika. Amen. Any amin'ny toerana alehantsika tsisy manjary, tsisy raha manjary. Amen. Zay mahatonga hoe rehefa tonga, satria tsika tsy nametraka n'le asa ampelantanan'i Jesosy. Tsika tsy nametraka n'le toerana andehanantsika, ny tongotra tsika tsy narovantsika amin'ny Jesosy. Narovantsika natsotsika ny rahan'i Jesosy. Niaro ny tongotra tsika amin'ny toerana alehantsika. Le devoly amin'le toerana le trano andehanantsika mireklame antsika. Amen. Alléluia. Izy zavatra siry ara-panahy be. Amen. Fa mila mahalala an'izay tsika. Mila mahafantatra an'izay. Amen. Dia matetika zany tsika hoe tonga amin'ilay fiasana any dia misy problème. Misy problème rehefa tonga any amin'ilay fiasana, na ohatra hoe tsy mifankahazo amin'ilay patron sy ny sisa. Zany rehetra zany asan'ny devoly. Amen. Amin'izay ianao tsy ho tafatoetraka amin'ilay toerana iasanao. Amen. Fa rehefa tsika handeha amin'ny toerana anankiray, na iza alehantsika, mila mivavaka tsika aloha. Mila mametraka ny tongotra tsika sy toerana andehanantsika ampelantanan'i Jesosy. Alléluia. Hoe nianjerinao Jesosy hialoha ahy, nianjerinao Jesosy handehany amin'ny toerana izay handehanako hialoha any, ny rahanao fa mandrakotra ahy. Amen. Amin'izay fotoan'izay Jesosy miditra tsehatra satria ianao niantso azy. Alléluia. Fa ny amin'ny toerana tsy fantatrao tonga dia lasa. Ao any amin'ny plaza lasa. Amin'ny restaurant lasa, tsisy vavaka, tsisy inona.
andeha misy fitsangatsangana lasa andeha anao evangelisation apetraka amin'ny Jesosy io rehetrarehetra io aloha zay andehanantsika tsy andehandehanana foana izay anao evangelisation lasa heribe fotsiny no mandeha mila fitarian'ny fanahy masina mena fa raha tsy zay alavindre devoly ane izy tsy mahery no Jesosy mahery fa izy partout manerana. Alleluia. Misy programme atao de fa eo izy mihaina, misy zavatra atao efa eo izy diso ianao zany efa miaraka amiko Jesosy tsisy atahorana tsisy Jesosy aza maka fanahy any Tompo Andriamanitra ao izy lazainao Matthieu 4 tsy azotsika laim-panahy Andriamanitra na de hoe tsika manana Jesosy mila tsika mangataka ny fitarian'ny fanahy masina fa tsy mandehandeha foana. Alleluia. Tsy atao foana. Misy principe daholo, misy fitarian'ny tompo daholo zay ny azotsika atao zay tsika vao afaka manao an'le izy. Na anao délivrance na anao évangélisation tonga de mandeha fotsiny amizao antanan'ny devoly vao manao an'izay. Alleluia. Fa mila mana ianao zay no angatahantsika vavaka fanahy masina angatahantsika vavaka amin'ny fanahy masina le fanahy fiton'Andriamanitra. Misy ao fahalalana, misy ao fahindrena, misy ao fahazavan-tsaina, misy ao fanoloran-tsaina. Nahoana ny tompo manome an'io atsika satria ireo no mitarika atsika raha olon'ny fanahy atsika. Mila tsika fahalalana avy amin'ny Jesosy, mila tsika fahindrena, mila tsika fahazavan-tsaina. Amen. Toizako le Tenin'Andriamanitra 150 fa ny tongony miazakazaka ho amin'ny ratsy sady faingana andatsadra. Zay le olona tsy mahalala an Jesosy, ny olona mbola tsy nandrain Jesosy no miazakazaka manao ratsy. Fa tsika tsy miazakazaka amin'izay tsony, tsika tsy miazakazaka anao ratsy sady faingana andatsadra de voalaza atsika teo. Faingana atsika andatsadra olona. Tena hoe mila tsika mifady ny ratsy rehetra, mifady ny ratsy. Halleluia. Ianao mahafantatra hoe inona Jesosy, inona Jesosy sao de mbola misy zavatra ohatra hoe miaraka amintsika mahatonga atsika ho tafiditra amin'izay ratsy zay. Na ty telefaonina ty tsy tsika mieritreritra tsy olona ty telefaonina ty fa na ty telefaonina ty de mitaona atsika hanao ratsy. Na tsika taloha mahalala an'izany hoe ao tsika mandeha mitady sity, mitady lehilahy. Ino fa samy nandalo an'izany? Efa nitaona atsika hanao ratsy le devoly na zavatra invisible ampiasany zavatra na zavatra hoe ataontsika hoe tsy olona io. Raha tsy mitandrina atsika tsy manana esprit discernement io de fa ampiasain'ny devoly ihany koa. Ho namana hitaonanao, sahalan'ny hoe namanao. Ianao mieritreritra hoe za reratra anao to. Fa raha ianao tsy mitandrina, efa io ihany koa namana mitaonanao amin'ny ratsy. Na de efa nazakazaka telefona de iantsony ihany na 5 minutes fotsiny. 5 minutes miakatra 10 minutes, miakatra 20 minutes, miakatra 1 heure de temps. Miakatra 2 heures de temps, 3 heures de temps. Efa namanao le telefona amin'ny ratsy amin'izay fotoana zay. Télévision, mijery ianao eo, za 5 minutes avao. 5 minutes miakatra 1 heure de temps, 2 heures de temps. Efa namanao amin'ny ratsy le télévision amin'izay fotoana zay. Mila miambina tsy voatery olona ihany. Miazakazaka anao ratsy. Le film jerentsika eo. Mandoto ny masotsika, mandoto ny crâne-tsika, ny fisainatsika. Amen. Alléluia. Raha azo ataontsika raha ohatra ka télévision mijery tsika ohatra hoe mihaino hira na mihaino fampianarana, c'est tout. Ankoatran'izay mila mitandrina. Na film kristiana io mila mitandrina. Zaho zao gaga naheno mpanompon'Andriamanitra ny joro vavolombelona. Nentin'i Jesosy tany an-danitra izy. Zaho manko le zavatra ny lanitra no tena manentana sy
etaetako satria ny tanjona antsika kristianina ny ho any an-danitra dia izay zavatra hoe ny lanitra zany no mahalezy ahy. Amen. Tsy hoe za ty dia hiakatra any an-danitra, tsy hoe za rery no hoe tena masina, tsy izay, fa ny rina dia samy ho tafakatra antsika rehetrarehetra. Amen. Mahazo aho dia mizara ihany koa. Aleloia. Nentin'ny tompo izy zany tany amin'ny toerana anankiray, ilay toerana dépouillement any an-danitra io, any an-danitra. Any an-danitra antsika mieritreritra hoe lanitra dia misy anjely, misy ohatr'izay moa tena mbola ny raha mieritreritra an'ilay paradisa dia misy an'ilay 24 olona 420 dia eo ihany zany ny fatantsika, fa misy zavatra maro ao an-danitra ao. Amen. Zavatra maro, misy cité maro. Halleluia. Lalovantsika kristianina, zay zavatra iainantsika ara-nofo io, ara-panahy io. Amen. Zay mahatonga antsika tsy matimaty ny zavatra hitantsika maso io, fa le zavatra spirituel ny tadiavintsika mba handehantsika ara-panahy. Halleluia. Dia tamin'ny toerana anankiray izy io nisy anjely tao. Izay misy ny tompo mba tsy handainga ny lelako. Amen. Nisy anjely nitondra azy dia manao maiziny Jesosy. Nisy anjely niaraka aminy dia nisy anjely anankiray koa teo. Dia ilay anjely anankiray izy anadio azy. Anjely anankiray zany, zay. Ny anjely anankiray nitondra azy dia ny anjely anankiray ao anatin'ilay toerana zany, ao anatin'ilay sahalan'ny hoe trano ilay izy fangeza be. Ilay anjely anankiray zany eo hanadio azy hoe mila mandalo ato anao, asain'i Jesosy mandalo ao zany izy. Entiny anjely zany izy asain'ny tompo andalo amin'ny toerana io ho dépouillena. Ny dépouillement, ny fahamasinana, hoe midépouiller zany moa zany hoe manala ny tsy avy amin'ny Jesosy rehetra ny zavatra n'izao tontolo izao. Raha olona zay nataony anjely iny azy hoe ny kristianina ho izy araka ny voalazan'ny Tenin'Andriamanitra mila misaraka amin'izao tontolo izao. Tsisy intsony fifandraisantsika amin'izao tontolo izao. Tena mahagaga hoe tao izy dia ho diovina, ho sasana rehetrarehetra izay nataony hatramin'izay. Izy io efa nandray an'i Jesosy hitondrako an'ilay film teo, efa nandray an'i Jesosy izy dia nijery film kristianina. Amen. Dia ho diovina ho izy le anjely ny amin'ny crâne-nanao, cerveau-nao, fisainanao. Dia ilay izy moa ara-panahy be dia le lohako izy sahalan'ny hoe misokatra, cerveau-ny zany. Dia nesorina avy tao vao nenao témoignage dia nahatsiaro dia mandeha zany nanofy. Ohatrany nisy zavatra, ohatrany hoe nisy tanana nanakazavatra ao anatin'ny lohako dia ohatrany misy zavatra hitako ohatrany biby. Dia le izy nisy namono. Amen. Fa za tsy nahita maso an'ilay olo raha vao nainao ny témoignage. Dia nisy zavatra nalaina koa tamin'io lehilahy io. Ianao izy nijery film Jésus de Nazareth. Nijery an'io film io anao, io film io zay olo izy ankara-panahy be sao dia hoe zao fa zay ny fijoro volombelona. Dia tena hoe nanahitra anahy le izy satria misy le zavatra na le olona manao le film reny tsy avy amin'i Jesosy. Le olona manao an'ilay film mitovy amin'ilay olona mihira ny anaran'i Jesosy izy nefa izy tsy avy amin'i Jesosy, olona satanista. Fa zay olo mihainao an'iny dia dikan'izay efa miesoy anao le devoly manaraka anao. Amen. Hoe olo sahalan'ny hoe nandray andraikitra zany ianao tamin'iny fihainonao an'iny. Mitovy ihany hoe ny hiran'izao tontolo izao ianao dia nandotry ny sofinao, mitovy amin'izay ihany. Le olona mihiran'i Jesosy izy nefa izy tsy avy amin'i Jesosy, fa hahazoany le fanahy. Le olona mihainao an'iny amin'izay tonga dia captureny izy ireo. Amen. Dia niteneny le anjely io film io izy, filman'i Jesosy izy fa tsy avy amin'i Jesosy izy olona nanao fa olona franc-maçonnerie.
Franc-maçonnerie illuminative izy. Ka ataon'izy ireo izy io ahazoan'le fanahin'ny olona izay mijery an'io izay mijery an'io dia capturen'izy ireo. Amen. Taidrangaka. Zaho izy tamin'izay converti zaho voalohany vao converti izy mpijery film de Jésus de Nazareth. Io izy na alaina ato anatin'ny lohanao izy tia satria tio izy mbola misy ato hiampangany satana anao dia nesorina. Dia inona koa izy be dia be dépouillena azy ny tamin'inona koa izy iny tsy tadidiko Jesosy fa zay ny tadidiko film. Dia le film ny Jakisana ihany koa ny tiany le zavatra tena nakafiziny nesorina tao anatin'ny lohany koa io. Amen. Satria izy na dia tsika efa tsy mijery andrentsona misy le izy mbola tafajanony misy le devoly zany mireklama ohatra hoe izy nijery film tamin'ny taona zao mbo tsy nibebahana. Zay mahatonga antsika rehefa tsika mandray an'i Jesosy important tena hoe zava-dehibe tsika manontany fanahy masina inaby ny zavatra nataoko Jesosy mila hibebahako andraisako fotoana mihitsy hibebaka. Ohatra nanala zaza atsika iny tena mila ianao hoe ohatra hoe tena hoe manokana fotoana Jesosy ty eto na nandritra ny 3 andro na 4 andro ifadiana sady mitady ny tavanao anafanao ahy amin'le fandalan-jaza nataoko. Amen. Zany hoe tsy hoe vitanao ndray Jesosy dia hoe voavonjy aho no disobe. Alléluia. Fa tena mila ianao zany manontany inona Jesosy inona zavatra mbola nataoko. Alléluia. Dia ny dépouillena aby izy satria izy tia mihinana areo janoko atreo. Amen. Zay zany le izy ka dikan'izay tsika zany mila mitandrina. Amen. Tsy miazakazaka malaky tsika hiray amin'ny zavatra hoe fatatsika hitondratsika amin'ny ratsy. Amen. Regletsika ny fotoanatsika. Regletsika. Amen. Ohatra misy olona tonga aminao zao androany mety afaka mitenitsika ohatra hoe izay zao manomboka ataoko hoe ohatra le olona zay hitako hoe mitady ahy okay mandroso dia zaho mety amin'izao misy vavaka ataoko. Amen. Dia micomprendre izy amin'izay vita izy na adiny iray mipetraka aminao mandeha na 30 minutes. Alléluia. Arakaraka raha olona misy saina ohatra hoe micomprendre dia mahalala le fiteninao hoe olona hivavaka zaho. Amen. Eto iza koa diny fafito fa velarim-poana ny fandrika raha hitan'ny vorona. Zay velarina foana le fandrika antsika raha tsy mitandrina atsika. Dia toy izako andiny fahavalo ambin'ny folo fa ireny dia manotrika andatsaka ny rany tenany ihany. Tsika ihany mandatsaka ny tenantsika raha tsy miambina atsika. Mamitsaka hafatin'ny tenany ihany izy. Tsika ihany mamono ny tenantsika. Matoa Jesosy miteny atsika dikan'izay matoa Jesosy miteny isan'andro aza manao an'izao anaka ialao zao anaka tsy ho an'i Jesosy io fa ho ahy sy ho anao. Zay mila fatatsika ho ahy sy ho anao hoe za zany manao an'ity dia hahavery ahy ty zavatra ty hahatonga ahy mihelo. Zay zany mila fatatsika. Dia manaraka hoe ndiny fasivy folo toy izany no hiafaran'izay rehetra fatrapila harena. Alléluia. Raha tsika fantatra tia harena loatra tian'izao tontolo zao anisan'ny harena daholo zany fa hipaoka ny ain'izay fatrapila azy izany. Raha fantatra tsika mitady fahafinaretana amin'izao fiainan'izao dia tsika ihany tondra hifokana. Fahafinaretana amin'ny namana, tady sitraka amin'ny namana satria tsy foitsika le namana nefa fatatsika na le namana hitatsika fa manimba atsika ento amin'i Jesosy izy. Sady angataka amin'i Jesosy ianao hoe Jesosy raha tsy hitanao tsy mety amiko esora amiko. Amen. Foka tsy ho fafinaretatsika zany le izy. Raha tsika zany mbola fafinaretatsika na olona mbola fafinaretatsika. Izay fotoan'izay tsika dia mamitaka ny tenantsika da tsisy azotsika hoe
ataotsika aloha mihoatra ny Jesosy. Amen. Efa mijangajanga tsika, efa manao zavatra hafa tsika alohan'i Jesosy. Amen. Ohatra fahafinaretako miaraka amin'ny rahavavy ihany. Tsika tsy mahazo hoe mitady fahafinaretana any amin'ny hafa. Tsy azontsika atao. Fahafinaretantsika, fifalitsika dia tokony ao amin'ny Jesosy. Na fahafinaretako mijery télé, fahafinaretako ohatra amin'ny telefona, fahafinaretako amin'ny Facebook, fahafinaretako eo, tsy manana fotoana mihitsy ianao. Mamita tena tsika amin'izay fotoana izay. Mamita tena. Tsika ihany no manitsaka ny tenantsika ankaiza? Any amin'ny fahaverezana. Amen. Anomboka izao tsika ny fahafinaretantsika ao amin'ny Jesosy ihany. Amin'ny Jesosy, fotoanantsika lantsika amin'ny Jesosy. Ny asany, manao ny asany, midera, mihira, mivavaka. Mahafinaritra ny mamaky baiboly. Amen. La voatra ke banga amin'ny fotoananao, vakio ny baiboly. Alléluia. Rehefa hitanao hoe manana fotoana libre ianao, olianao lany fotoana, misy fotoana zany ohatra hoe dimanche za besaka miankohonako. Une fois par semaine. Azonao alamina 2 fois par semaine. Resaka anao miankohona anao. Isan'andro farany fa tsy hainao tsony teneny dia efa lasa blague lasa mandeha. Ianao ihany fa malala rehefa trop loatra ilay izy dia efa tsy hitanao zavatra tenenina dia mamorona dia foroninao ny gauche ny droite. Alléluia. Aoka zany tsika tena hitady an'i Jesosy amin'ny fontsika rehetra. Tena katony teny ny eny fananarana. Eto moa zany titre ny voalohany dia hoe fananarana tsy hikambana amin'ny mpanao ratsy. Anatry ny tompo zany teneny amintsika teo tsy hikambana antsika amin'ny ratsy. Tsy olona ihany rataka ny teneniko teo. Fa na ilay zavatra hita na hanina io. Efa trop tsika tian'io. Efa fahafinaretantsika zay. Dia efa tsy akasitrahany tompo. Efa tsy akasitrahany. Amen. Alléluia. Fiantsoana ny fananarana ataon'ny fahendrena. Ny fahendrena miantso mafy eny ivelany, manandratra ny feony eny ankalalana izy. Ny fahendrena, hitantsika tsika ny nangataka ny fanahy fahendrena, ny fahendreno avy amin'izao tontolo izao dia fialonana, fiatsaram-belatsisy sy sisa. Fa ny fahendrena avy amin'Andriamanitra dia ny matahotra azy. Raha mamaky ianao bolana toko voalohany io 7. Non. Tsy io ilay izy, tsy io fa afaka. Bolana toko 7 angamba izy. Ndasy majereko. Bolana toko 7 dia ny 10 manambara ilay fahendrena. Misy ihany koa ilay fahalalana fa vetivety jereko azy. Volana toko 7 dia ny 10. Ny fatahorana ny tompo no fiandoham-pahendrena. Atsika manana fahendrena io. Fahendrena io dia ny fatahorana an Jesosy tsy andehanantsika amin'ny ratsy. Zay ilay fahendrena angatantsika. Ary ihany koa efa hitantsika koa amin'ny Jakoba dia milaza izy hoe tia fihavanana dia vokatry ny fanahy masina ilay toetra zany. Hitantsika ny olona manam-pahendrena. Ohatra izy ianao foana olona manam-pahendrena io ane omeny Jesosy. Omeny Jesosy io. Omeny io ilay vokatry ny fanahy io. Ao amin'ny Galatiana toko 5 io. Amen. Misy olona jerenao izy tena hoe mahay mifandray amin'olona, miresaka, manampy olona, miresaka izy dia hitanao hoe feno fahendrena ny resaka ataony. Reny hitanao hoe faomeny Jesosy fanomezam-pahasoavana mihitsy izy. Reny no tadiavintsika. Fahendrena tsy mihatsara velatsy. Mody eo mason'olona zay tsy mety koa. Satria zay ny fahendrena izao tontolo izao. Fa mifo madio zay ilay hoe tia fihavanana amin'ny olona rehetra. Alléluia. Ka izy hoe ny fahendrena miantso mafy eny ivelany. Ilaitsika tena ilaitsika. Manandratra ny feony eny ankalalana izy. Tenenina amintsika isan'andro zany hoe fahendrena. Miantso antsika koa zany Jesosy. Fiantsoana sy fananarana antsika
mba hanana fahendrena sy andehanantsika mpahendrena. Mitory eo amin'izay fivoriany marobe mireondreona izy eo alohan'ny vavahady sy eo an-tanàna no ilazany ny teniny hoe mitory zany manambara. Amen. Misy olona anankiray ohatra hoe Iranto itory anambara amin'ny olona rehetra. Rikely saina 2020 mandra-pahoviana no itiavanareo ny fahadalana sy falian'ny mpaniratsira amin'ny faniratsirana ary ankalany adala ny fahalalana io ihany koa mbola hitantsika ihany koa io ao amin'ny mbola ao abolana toko voalohany 17 ny fahatahorana ny tompo ny fiandoham-pahalalana. Hitantsika mitovitovy ihany fahalalana sy ny fahendrena. Fatahoran'Andriamanitra io zava-dehibe. Raha mijery ianao le fanahy fiton'Andriamanitra dia miankina amin'io fatahoran'Andriamanitra io daholo io. Ny fanahy, ny tolotsaina, fahazavantsaina, ny inakory voalazantsika tao, fahalalana, fahendrena, fanahy mahery, ireo tsy azontsika raha tsika tsy mandeha amin'ny fatahoran'Andriamanitra. Amen. Hitantsika amin'izay io ny tena ramaky Isaia 1:10 itsika. Isaia 1:10. Miankina amin'io fatahoran'Andriamanitra io daholo le fanahy fiton'Andriamanitra. Raha olona tsy matahotra an'Andriamanitra, tsy mandeha amin'ny fatahoran'Andriamanitra, tsy fahendrena avy amin'Andriamanitra ny ao aminy. Fahendrena fitadiavana sitraka amin'olona. Halleluia. Atsy amin'izay moa sujet-tsika androany fa eto zany hoe miverena ianareo hiaino ny fananarako. 13:20 miverena ianareo hiaino ny fananarako, indro ahidiko aminareo ny fanahiko ary ampahafantariko anareo ny teniko. Miteny amintsika mihitsy, miantsoantso Jesosy hiverina amin'ny hihaino ny fananarany. Mila mihaino tsika ny fananaran'ny tompo dia ny mankatò. Halleluia. Satria nomeny atsika ny fanahany, ka raha tena tiatsika hitoerany fanahy masina ao anatintsika dia mila atsika mihaino azy, mila atsika mihaino ny fananarany. Amen. Ary mandeha matahotra azy. Satria efa niantso aho fa nanday ianareo. Maro tokoa no antsoina fa vitsy no fidiana. Maro no antsoina fa vitsy fidiana, fa maro amin'ny antsoina fa mandà an Jesosy. Maro no efa mandà. Maro no efa niabandonna ny hazo fijaliana. Maro no efa nampijanona ny hazo fijaliana, tsy nitondra ny hazo fijaliana intsony. Mieritreritra, misy ny mieritreritra hoe tena mandeha mihitsy aho zany mandeha. Fanompoana fa nefa izy efa mandà tsy fantany. Halleluia. Ny fandavatsika ny antsony tompo dia ny tsy fankatoavatsika ny tenin'Andriamanitra, tsy fandehanantsika amin'ny fatahorana azy izay. Ny bazin'ny tenin'Andriamanitra rehetra torinao dia ny fatahorana an'Andriamanitra. Na tsika mahay toninina, na za mahay toninina ny tenin'Andriamanitra. Raha tsy hainako ny tenin'Andriamanitra, ina ny dikany? Tsisy dikany. Halleluia. Fa mila iainanao io, entinao mpahendrena, izay ny angatana fanahy fito hitondra atsika, aizantsika mankatoan'io. Halleluia. Efa naninjitra ny tanako aho fa tsy nisy ny tandrina. Efa maninjitra ny tanany, mikapoka Andriamanitra, mananatra Andriamanitra. Fa tsika zany no tsy mihaino sy tsy mitandrina ny teniny, tsy mitandrina ny didiny. Halleluia. Jesosy miteny amin'ny fomba maro isan-karazany. Miteny izy amin'ny mpanompon'Andriamanitra, miteny izy amin'ny zazakely, miteny izy amin'ny zavatra hitantsika maso io, zavatra ohatra hoe zavatra visible hitantsika ohatra na sary na loko, miteny Jesosy amin'ireny. Misy ihany koa izy miteny amin'ny tenin'Andriamanitra amin'ny nofy, amin'ny fahitana. Maro be ny fomba hitenenan'Andriamanitra amintsika, mampitandrina sy miteny amintsika. Fa tsika raha vao mbola ao anatsika ny avinavina sy ny tsy fankatoavana, tsy hainao an'ireo mihitsy tsika. Na misy olona tonga amintsika miteny atsika, dia ampidirintsika amin'ny sofindray, avoakantsika amin'ny sofindray, izay tena danger be. Satria Jesosy miteny amin'iza na amin'iza. Halleluia. Fa rehefa atsika tsy mihaino, aorian'izay,
Vakitsika ny Tenin'Andriamanitra fa nilavinareo ny saina rehetra natolotro sady tsy nentina naiky ny anatro ianareo. Dia tonga ny fananarana. Jesosy tsika tsy ahitan'i Jesosy ity, Jesosy hitory amintsika devant eo. Fa olona ny rany. Ianao mila manana fanahy hoe Jesosy miteny amiko zany. Jesosy mananatra ahy zany. Mila fantatrao zany. Mila fantatrao inona ny zavatra banga sy ilaina hoe ilaivanao an'i Jesosy. Amen. Ka raha mahita Tenin'Andriamanitra ianao voankazo ka maheno, tonga saina dikan'izay Jesosy mampitandrina sy miteny aminao. Halleluja. Misy mitomany mikikika any amin'ny elo satria mandefa amin'ny mpanompon'Andriamanitra. Jesosy mandefa amin'ny mpanompony mpanompony iray hoe tonga, satria matoy io fa miverimberina tonga aminao dikan'izay mila mandiny tena malaky satria tsy fantatrao le fotoana anao sao dia efa akaiky. Presque zay rehefa akaiky le fotoana hodiana Jesosy. Amen. Ny hoditsika moa izany an-danitra. Jesosy tsy manao zavatra tampoka zany. Fa miteny foana izy mandefa mpanompony mba hibebaka le olona. Halleluja. Zay mahatonga antsika mila miaino. Nisy rahavavy zay natonko. Tsy haiko fa za terim-panahy foana hitory aminao. Enoy ny anatry ny tompo. Enoy ny fampitandremana, enoy. Ohatran'ny memezany fotsiny le izy. Misy antony. Tsy tonga ho azy ny zavatra rehetra fa misy antony. Maro be ny mitaraina vao mibebaka hoe ny fona fa za tsy niainanao Jesosy. Za tsy niainanao Jesosy. Impiry aho izy Jesosy nandefa ny mpanompoko teo anoloanao. Izy fijorovolombelona le rahavavy malagasy angamba izy nijorovolombelona hoe le lehilahy mpanao totohondry malaza be, izy olona malaza be. Na olona malaza ianao ny andalo fahafatesana antsika rehetrarehetra io, zay ny tokony fantatsika. Aorian'ny fahafatesana nefa misy fiainana. Mirery harena tsy mahavovonjy, zay mahatonga antsika hoe mila mitandrina marina fa fampiankina ny Tenin'Andriamanitra. Fampiankina ilaina ny manome, ilaina ny manana raha mbola ety tsika manana, azotsika atao manan-karena, azotsika atao. Fa mila mitandrina fotsiny tsika ny fanahintsika. Sao dia ananantsika ny harena nefa ny fanahintsika ho very. Tsy le harena ny mahavontsy ny vola mihitsy. Ka reny manan-karena, reny manambola olona malaza mieritreritra hoe tsy ho faty. Le Satana fetsy Satana atorin'le zavatra hoe aty nareo rehefa maty, aty ny isy anareo. Mitoerana tsara be mahafinaritra. Mpandainga. Izy ilay mpandainga. Dia zay moa nataon'izay rahavavy zay. Za manofo mahita makany amin'ny tena hoe mahafinaritra be le toerana. Tena hoe luxe be mbo tsy hitako. Mpandainga ho ilay Satana. Mpandainga. Mody ny atoriny ianao zany fa rehefa avy eo rehefa faty, rehefa maty. Ohatra raisiko rehefa tonga le fahafatesana dia any amin'ny prison helo. Prison helo no misy ny olona rehetra zay tsy nibebaka, tsy nivavaka, tsy nandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra. Maro manko ny mivavaka. Hitorianao ny olona zany mivavaka. Tsy le mivavaka izay foana le mamitaka manko. Za fa mivavaka. Amen. Dia amin'izay ataon'le fahavalo tsy haino anatra, tsy haino fampianarana, fa le hoe mivavaka lahady. Zay le religion. Fombafomba. Amen. Tsy afaka miditra ny lanitra ny fombafomba. Halleluja. Le lehilahy mpanao totohondry tonga le mpanompon'Andriamanitra dia mihodika izy dia lasa tsy haino iny. Tonga fanondroany le mpanompon'Andriamanitra dia manao entraînement totohondry ihany ny ataony. Zay ny mahatonga an'i Jesosy mandefa tsika hoe hitory amin'izao. Hoe mila mitory nareo, mila mitory. Na iza. Na any an-trano, na eny an-dalambe tsika mila mitory.
mila mitory. Amen. Satria misy ry fanahy ina mety apetraky ny tompo anao ry olona ry ndana ry filazantsara. Dikan'izay efa akaiky ny fotoanany. Na izy misy plan tompo aminy anao ny asany arakaraka zany. De niodika ihany le lehilahy intelo nefatra nandefa ny mpanompony Jesosy fa no lavany. Za tsy mila zany ino anaovany azy iny? Fostera ino izy? Fosterana Jésus zany izy. Maty rehefa avy teny ambony helicoptera. Tonga ny accident maty. Tsy nahavoavonjy azy le totohondry noho izy le ramatoa. Tena marina. Tsy nahavoavonjy azy mihitsy. Voniditry ny helo izy de totohondry ny tsenan'ny Satana azy. Fitaka ataon'ny Satana hoe zay nataon'le rahavavy sao izy. Sa tena mahita manofy de mandeha amin'ny toerana tsara be. Any amin'ny fasana ataony hoe misy toerana tsara be mahafinaritra izy. Ianao mila mibebaka fa tsy mety zany. Za tsy mikondany an'le olona. Izy mbola tsy amin'ny fahalalahany, za tsy manome tiny azy. Fa mampalala azy. Hoe Satana mamitaka. Apahitany ianao, apahitany reny sata. Ino ka mahatonga ny olona tsy miala manao fanafody. Le ombiasa satria tamin'ny maininy hoe rehefa nareo maty. Aty nisy anareo ty toerana liksa be ty. Vao miala ny fofinainy de fatatsika fa any amin'ny fahaverezana. Mihezany amin'izay rehefa avy. Mpandainga sy mpamitaka izy. Ka tsika tsy hihaino azy. Ka tsika tsy hihaino azy. Amen. Fopona le mpanao totohondry. Mifona fa impiry aho izy Jesosy nandefa olona taminao. Tizako ny Tenin'Andriamanitra sady marana azy tsika. Izaho kosa iome fanolavinareo ny saina 5:5. Fanolavinareo ny saina rehetra natotro sady tsy nety nanaiky ny anatra ianareo. Izaho kosa iome raha tonga ny fandringanana anareo. Andatsa aho raha tonga ny mahatahotra anareo. Andatsa aho granta tenenao Jesosy zany tenenao. Tsy tsara raha tratran'izany tsika tsy tsara mihitsy. Non, tena tsy tsara raha efa Jesosy miala amintsika. Efa Jesosy mamela atsika, ome atsika dikan'izay ny zavatra tsy normal ao zay efa tonga le fandringanana ny zavatra nitranga amintsika. Amen. Halleluja. Mila mitady ny tavantsika amin'izay fotoan'izay. Raha tonga ny mahatahotra anareo, eo amin'izay vao mipapapapa matahotra. Matahotra ny ho faty. Raha kristiana tsy matahotra ny ho faty. Raha tena niambina marina izy. Halleluja. Andatsa aho raha tonga ny mahatahotra anareo. Raha tonga ny zava-mahatahotra anareo tahaka ny rivo-doza. Tenenina amin'izay. Tonga ny zava-mahatahotra ohatra hoe rivo-doza be. Ny faharoa fandringana anareo toy ny tadio. Ka manjoa anareo ny fahoriana sy ny fangirifiriana. Eo kapoka io. Kapoka io. Avelan'Andriamanitra hitranga mba tonga sainana. Satria tonga iran'le olona tsy miaino anao. Iran'le olona tsy miaino anao. Ny hafaranao aiza. De tohitsako de vao hiantso ahy izy fa tsy hamaly aho. De vao hitady ahy fatratra izy fa tsy ho hitany aho. Tsy ao anaty problème mihitsy ka vao mitady an Jesosy. Tsy ao anatin'ny tena fa mangirifiry ka vao misy ohatr' izany. Mpanompon'Andriamanitra de niteny an'izay. Izy isaky misy problème vao nitady an Jesosy. Isaky misy problème izy vao niantso an Jesosy. Niteneny Jesosy amin'izay. Niteneny Jesosy. Zaho izy tsy Andriamanitra ny problème. Zaho tsy Andriamanitra ny olana. Manana olana ianao fa fahitanao fa tena mandalo ady mafy ianao. Mangirifiry ianao tsy hitanao aiza na lenao. Zay ianao vao hitady an Jesosy. Dia nomeny Jesosy fotoana tsika. Na amin'ny ora, na amin'ny fotoana, na tsy amin'ny fotoana. Mitady azy tsika andro manalina. Zay mitady azy izy dia hita azy.
Amen. Tsy mandainga amin'ny tenin'Andriamanitra tsy olombelona izy ka andainga. Manomboka izao izy ianao mitady aina Andriamanitra tozoro Andriamanitra izy. Andriamanitra foana. Na misy olana, na tsisy olana, na mihinana, na tsy mihinana atsika. Izay ny ataoko hoe tsy ny sitrapontsika no rahan Jesosy fa itsika manaraka ny sitrapony. Fa ny contraire ny ataony tsika amin'izao tsika indray no mandidy an' Jesosy hanaraka atsika. No. Tsika no manao sakrifisy prix apehan'ny tenantsika hanaraka an' Jesosy. Izay hoe za raha misy olona manaraka aho izy, aoka izy mandany tenako, hitondra ny azo fijaliana ka hanaraka ahy. Mazava ny tenin'Andriamanitra. Mazava. Halleluja. Mila mandany tena atsika. Amen. Ireo mpianatra ireo nandany tenany. Ry Daniela ireo nandany tenany. Daniela ny afaka nanao izao tsy hivavaka aho. Rehefa tonga le fiampangana azy. Fa nandany tenany izy hatramin'ny tenany nanaiky izy. Amen. Halleluja. Jesus. Amen. Satria nankala ny fahalalana izy 7:20. Satria nankala ny fahalalana izy ary tsy nifidy ny fahatahorana ny tombo. Izay ny fahalalana izy dia ny fahatahoran'Andriamanitra. Efa tsika tsy matahotra an'Andriamanitra. Dia izay ny hafarantsika amin'ny 1:30. Tsy nekeny ny saina natolotro no tsiratsirainy avokoa ny anatro rehetra. Mila mianatry ny tompontsika zany. Mila tsy maniratsira tsika. Ny tsy fiainoantsika dia maniratsira tsika. Ny tsy fankatoavantsika dia maniratsira tsika. Tsika manaiky olona mihoatra an'Andriamanitra. C'est vrai, tena marina zany. Olona nekentsika mihoatra an'Andriamanitra. Tena marina. Le hoe manaiky an'Andriamanitra ne manaiky an'io teniny io, manaiky manao manaraka an'io. Tsika manaiky ny vadintsika mihoatra an' Jesosy. Manaiky ny namantsika mihoatra an' Jesosy. Manaiky ny pasteratsika mihoatra an' Jesosy. Amen. Tsy midika izay, tsika mihaino tsika fampianaran'ny pastera ilayntsika fampianarana avy amin'ny mpanompon'Andriamanitra mitarika atsika. Izay mpanompon'Andriamanitra omeny Jesosy atsika mitarika atsika eo. Mila heno itsika. Fa ny zavatra tsy araka sitrapon'Andriamanitra kosa tsy ekentsika. Mila manaiky tsika an' Jesosy mihoatra ny olombelona. Mihoatra ny olombelona. Halleluja. Ohatra vadinao sakana anao, tsy hidirana amin'ny lanitra. Manaiky ianao persécution. Manaiky ianao na okapoiny. Izay ilay manaiky an' Jesosy mihoatra ny olombelona. Jesosy ny arahanao zany. Izay tsy sitraka mitovy hoe manaiky. Raha ohatra ianao manaiky olona, tady sitraka amin'olona ihany zay. Alléluia. Misy pastera ny fanarahany Jesosy satria le vadiny misotro toaka le vadiny, mpamonjy boîte de nuit, mpandeha amin'ny restaurant. Dia tiany hanaraka an'iny le vehivavy ohatra. Dia andeha koa zany ianao hanaraka azy. Nefa ianao fa nanaiky an' Jesosy tsia. Na hoe le vadinao tsy tiany ianao fa tsy manao makiazy. Dia ataonao le izy satria ianao matahotra ny vadinao satria mitady sitraka amin'ny vadinao. Hajainao le vadinao. Fa sitraka avy amin'Andriamanitra, tahotra an'Andriamanitra. Mila ao anatsika. Amen. Maro be ny matahotra olona sy ny manodidina atsika. Matahotra ny ankonako, matahotra olona, matahotra namana, matahotra very asa, matahotra Josefa nandositra izy ny fijangajangana. Nilefa izy. Satria tsy te hanaiky satria zany vadina mpanjaka izy dia iarahako.
satria vadina mpanjaka dia ataotra angovotra eo anilany aho. Nandositra Josefa. Misy zavatra andosiranao, misy zavatra azonao ialana, misy zavatra rehetra ka nomba ny ara-pananao ialanao andosiranao. Amen. Mba tsy hahatonganao hanohitra an'ilay Andriamanitra ao. Halleluja. Halleluja. Andriamanitra aloha ny atahorantsika voalohany fao zay olombelona. Nefa tsy araka ny sitrapony tompo Jesosy ty zavatra ty ahoana ny ataoko, mangataka amin'ny tompontsika. Io manokatra lalany Jesosy. Fa tsika tsy mangataka akory fa zay tenenin'ny olona, okay. Zay tenenin'ny lehilahy, okay. Nefa fantatrao zavatra manohitra ny tenin'Andriamanitra, okay. Nao tsy mitondra azy fijaliana amin'izay fotoan'izay. Halleluja. Satria ianao matetika manko le satana fetsy. Mila manaja ny vadinao ianao, mila mankatoa ny vadinao ianao, manaiky ny vadinao, mankatoa ny vadinao, mihaino ny vadinao ianao. Miray saina, miray fo, fa ny zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra tsy azonao atao. Halleluja. Dia ina ny vokatry ny alehany izy ka ho voko ny fiendreny. Tsika ihany tondrondra ny vokany, tsika ihany nandray ny valin'asantsika. Tsy Jesosy mihitsy ho afa tsika ihany. Tsika ihany. Na dia hiafara mosomosy ny fiainantsika ho ny fanarahantsika an' Jesosy. Ataovy. Tsy haharitra ety tsika. Tsisy olan-dova fiainana ety ambony tany ety. Izay tsika tantaran'ny mpanakana sy Lazarosy. Nahantratra ny jalijaly. Mezan'olo ny alika ny lelakazy, ny alika mba nalala ny lelaka ny feriny. Fa taiza ny hafarany. Tany amin'ny fiainana mandrakizay. Amen. Halleluja. Mila manaiky tsika mitondra ny azo fijaliana na dia mafy manaiky. Halleluja. Fa io mody ianao safosafon'ny devoly, zao ajao ny vadinao, namanao na io, marina mandeha paindrena tsika mangataka amin'ny tompo. Fa misy zavatra tsy azonao atao mihitsy. Jesosy tsy misangisangy amin'ny fahotana. Tsy misangy amin'ny fahotana Andriamanitra. Efa fahotana dia fahotana. Tsy azontsika amboamboarina. Halleluja. Amen. Dia amin'ny farany eo, fa ny fiemoran'ny kely saina afaty azy ary ny fiadanany adala andringana azay. Tsika malala ny marina, ahoana ny mampiemotra antsika? Izay, le fanekentsika olona mihoatra an'Andriamanitra. Inona tenen'ny Solomona eto? Kely saina. Kely saina. Fiemoran'ny kely saina izy afaty azy. Mahafaty antsika. Mahafaty antsika ny fiemorantsika. Halleluja. Solomona izy anefa mpanjaka, izy nanana fahendrena, nanana rehetrarehetra, noho ny faneken'ny vadiny na minompo Andriamanikafa, niala amin'ny Andriamanitra, niala ny fanahy masina. Tsy Jesosy satria ianao nanompo samby, okay, tsy maninona fa mandefitra aminao ao. No. Tsy azontsika vazivaziana Andriamanitra, saro-piaro. Tonga dia miala izy misaraka, tonga dia fisarana hatreo. Ka zay le hoe Andriamanitra mpamindra fo, Andriamanitra fitiavana. Aoka tsika tsy ho voafitaka an'izay. Andriamanitra fitiavana amintsika mandeha amin'ny fahamarinana sy fahatahorana azy. Mamindra fo izy rehefa mahatsapa tsika mifadisoantsika miverina aminy. Ka tsy milalao an'ilay fahotana. Amen. Tsika ihany no iarany fandringanana. Itsika hoe ary ny fiadanany adala andringana azy. Hoy tsika miadana azy satria manaraka izay tiany vadiko. Anao vadiko mila metimety anao sexy. Mila anao manao makiazy mandeha amin'ny salon sasy. Okay, mila manaja ny vadiko aho. Lasa. Dia izy ianao miadana ianao. Miadana ianao fa ny fananao tsy miadana amin'izany. Omely e devoly. Fiainana kristiana, fitondrana ny azo fijaliana, mandany tenanao. Amen. Nisy raha vavy zay ny teneniko. Ianao ilain'i Jesosy ao miditra amin'ny dépouillement.
famasinana ivelany. Voalohany izy nanaiky, faharoa aty izy après ty hitako izy nisy ovana dia nangina tsy niteny intsony. Moa Jesosy ihany malala an'izay. Amen. Satria misy fotoana Jesosy mitena dia rehefa tsy mety sy hitako Jesosy. 7:30 fa izay miaino ahy kosa hitoetra tsy manana ahiahy. Eny andro fa izay izy ka tsy hatahotra ny ratsy. Halleluja. Oh tsara Jesosy. Raha antsika miaino an Jesosy, raha antsika miezaka mitoetra eo anilany mandrakariva dia tsy hanana ahiahy antsika amin'ny tahotra sy ny ovitra sy ny fanompoana azy. Eny andro fa izay izy ka tsy hatahotra ny ratsy. Matory tsara antsika rehefa matory. Mihinana antsika tsara, tsy mihinana antsika faly. Satria eo anilantsika ilay mpanjaka ny mpanjaka. Iza mahatohitra? Iza mahatohitra antsika? Amen. Tsisy. Lehibe eo Andriamanitra antsika. Aoka antsika hatahotra azy. Aoka antsika tsy hatahotra ny tenantsika. Ty tenako ty satria zaho omehezan'olo fa ratsiratsy. Satria zaho tsy hojeren'ny namako. Ianao tsy jeren'olona fa ianao zanaky ny mpanjaka ianao. Zanaky ny Jesosy. Halleluja. Mila fantatsika zany. Amen. Ka tsy hatahotra olona atsika. Tsy hatahotra olona atsika. Halleluja. Amen. Zay zany Tenin'Andriamanitra anjara atsika. Mialatsiny fa lava. Dia nitsika ambanatsika amin'ny ratsy ary koa. Ary ihany koa ny enoantsika fahindrena. Fahindrena zany meny tompo atsika zany rehetrarehetra zany dia ny atahorantsika azy. Izany ny tena afatry ny amin'ny tapany faharoa io dia ny fandehanana amin'ny fahatahorana azy. Halleluja. Maro ny tsy mety hoe tsy mahazaka ilay fampianarana. Misy ny tsy mahazaka. Amen. Dia izy tsy manao forcé Jesosy. Jesosy tsy manao forcé zany. Non, tsy manao forcé olona izy. Fa safidy mapetraky ny tompo. Miteny Jesosy indray, indroa, intelo. Tsy mandray ianao vita. Apetraky ny tompo ianao. Apetraky ny Jesosy. Eto ny mpanompo Andriamanitra. Nareo izy. Zaho izy. Satria izy nanomboka ny teny anay. Misy ny tsy mahazaka miala. Misy ny tsy mahazaka tonga dia mamaly. Misy zaho izy tsy zaho miteny io fa Jesosy. Jesosy miteny anareo. Fa rehefa tsy hainonareo afaka. Jesosy tonga dia miteny aminy hoe avelao, anany sisa. Apetraky ny Jesosy zany le hafatra hoe zao tokony ataonao zao. Misy ny tsy mahazaka. Dia izy Jesosy avelao. Azaky tianao ntsony avelao. Dia tonga dia miala le zay ny Jesosy. Jesosy tsy manao forcé zany. Tsy manao forcé atsika izy. Fa apitany le hafatra. Apitany dia anao mandray décision. Halleluja. Raha ny tenena hoe mila ialanao le anisy asa ataoko. Mila ilanao mandritra ny firy volana teneniny. Tsy miasa. Nanaiky. Mila manaiky an Jesosy tsika prioritaire. Zay vao olombelona. Le mpanompon'Andriamanitra ny tsy manao forcé fa Jesosy maniraka miteny anazy dia anjaranao manaiky. Anjaranao miaino. Zay ny Jesosy. Apetra ndefa avy amin'izay le problème mitotototo amin'izay le niala. Zao tsy afaka manao ninina hoe satria Jesosy no miteny amiko. Tsy afaka mihoatra an'izay hoe efa Jesosy madao non. Tia, eny. Zay ny Jesosy. Tsika no mbola manambomboatra hoe andraso aloha fa zao. Mbola tsika le zay le fisainantsika olombelona. Fa ny Andriamanitra tsy zay ny Andriamanitra izy Andriamanitra. Halleluja. Tsika no mila manaraka azy. Ka le kristiana ankehitriny izy indray no mandidy an Jesosy. Jesosy miteny hoe ianao akoatra ny vadinao io. Zay no ataon'ny mpanompon'Andriamanitra hoe vadinao io tsy nanao dote ianao. Tsy nanao vody ondry, tsy nanao fiancé, tsy niseho tamin'ny ray aman-dreninao. Tsy mety satria voalaza ny tenin'Andriamanitra. Mila ataonao izay zavatra izay. Dia le lehilahy tsy mety tsy te hanao an'izay, tsy te hanaraka an'ilay izy.
ka raha ianao tratry ny Jesosy amin'iny tsy nanao vody ondry aiza ny hafaranao. Dia zay tenin'i Jesosy, mila manao vody ondry reo zanak'ireo, mila manao vody ondry, mila miseho amin'ny ray aman-dreny, vita ny ray aman-dreny mariazy amin'izay, ok. Fa amin'izao jereo nge tokantrano maso, tsy fantatry ny ray aman-dreny akory, mpivady hono, mpivady avy aiza. Alleluia. Dia izay zavatra izay tsy zakany sasany, zany hoe mampisaraka mpivady atao ahoana zany zay zaza efa be dia be, ahoana tsy ampiasa fanabeazanaizana, ahoana zao ina atao. Ny tokony ataonao, ohatra ny tokony ataoko, mandohalika mitady an Jesosy. Dia Jesosy amin'izay manokatra lalana, miteny izy amin'ny fomba samihafa hoe izao ny tokony ataonao zanako izao. Mila mamehy ny vatanao koa, fa tsy raha kilalao isa minitra ka hanao an'io, isa minitra hiteraka. Amen. Fa fantatrao hoe sarotra ny fiainana, amboarinao ny programa anareo, arao mivady. Halleluja. Halleluja. Traiko na tonga ny teny an'izany. Amen. Fa tsy azo atao dia tsy azo atao Jesosy, tsy afaka manao moatra an'izay anao. Halleluja. Ho anao fanafody pilily, amin'izay tsy hiteraka, amin'izay tsy hanan-jaza, anao pikira, tsy hoe manenjika zany, fa zay zavatra tsy akasitrahany to, satria marobe ny mpanompon'Andriamanitra mijoro vavombela. Laka ny teneniko teo hoe nentin'ny devoly tany amin'ny helo izy satria nanao fanabeazanaizana. Eritrereto fotsiny ane, c'est normal. Plan devoly ane, plan devoly. Planifeny fanafody dia amin'izay le tanora manao zay tiany atao. Halleluja. Automatique izy manao zay tiany atao satria tsy hiteraka. Halleluja. Mila intelligentsika zany, mitandrina, miambina. Halleluja. Zay zany Tenin'Andriamanitra voninahitra ho an'i Jesosy irery ho azetra mijoro indrindra ho mandrakizay. Vavaka atsika. Ry Andriamanitra, ry zanaka, ary fanahy masina, misaotranao lehibe indrindra ny amin'ny teninao Jesosy. Eny Tompo, tsy izany teny fa ianao ilay fanahy masina. Ifonako ihany koa raha misy zavatra tsy nankatoavinao, tsy nankasitrahanao, fa ny teny dia anao Andriamanitra. Anao io Jesosy, fa tsy ahy. Tompo, amboaro aho Jesosy amin'izany teninao izany, satria na dia izaho ary misy manandrify azy teneninao. Jesosy, amboaro aho Jesosy mba hanana fahendrena. Amboaro aho Jesosy mba tsy hikambana amin'ny ratsy Jesosy, arovo ny tongotro Jesosy, arovo ny tenako Jesosy malalo. Jesosy, ampianaro aho Jesosy, ampianaro ary resy ny ratsy aho Jesosy, horeseko amin'ny soa ny ratsy Tompo malalo. Mehoery aho Jesosy, mehoery araka an'izany teninao izany. Tompo, aizako mamindra, aizako mandeha, aizako miaino ny teninao, atahorako anao, mba andehanako amin'ny fatahorana anao Jesosy. Jesosy, tsy te ho any amin'ny elo, tsy te ho any amin'ny fahaverezana Jesosy, ary ianao ny teny fa tsy natokana ho anay kristianina zany toerana zany, tsy natokana ho anay zanakao zany Jesosy. Afao zay tsy ho tafiditra amin'izany, afao vonjeo ny fananay Jesosy, fa ho lafaka aminao zay, ho lafaka zay Jesosy, arovy zay Jesosy malalo. Tompo, meo anay ny fahendrena avy aminao, ilay fahendrena avy any ambony. Meo anay ilay fahalalana avy aminao Jesosy, fahalalana intelligent avy aminao Jesosy, ahalalana ny tsara sy ny ratsy. Tompo, arovy izay, atao vandany tenanay izay Jesosy. Aza vely izay anaiky olona mihoatra anao, aoka izay anaiky anao voalohany indrindra amy ataonay rehetra. Anontany anao hoe sitraponao ve izay rehetra ataonay Jesosy, fa tsy handeha foana araka ny herin'ny tenanay, na ny fahalalànay, na ny fahaizanay zany Jesosy, dia amin'ny farany ambany. Ianao tompony fahalalàna, ianao tompony fahendrena, ianao tompony fahaizana. Saotra Jesosy,
Asio ihany koa ny mpiaino izay miaino zao video zao, mba ho mpakatò Jesosy amin'ny teninao, mba hiaino andray an'izany teninao zany Tompo. Saotra Jesosy. Alleluia. Amen. Amen. Dia hiditra antsika amin'ny angatahana ny fanahy masina, ny afon'ny fanahy masina. Androantsika ny asan'ny maizina, ny asan'ny devoly rehetra. Hitantsika vanandro farany zao ny devoly tsy matory, devoly fanahy, tsika nireraka, tsika nireraka. Amen. Vao misy fotoana reraka kely ianao dia manjaka izy, nefa kosa Jesosy manome hery atsika. Zao dia tsy ampareraka teo fa avy eo zao meny fanahy masina hery, meny fanahy masina hery. Amen. Dia angataka atsika ny afon'ny fanahy masina, hiady ny adintsika eto. Angataka ihany koa tsika ny dililin'ny fanahy masina, angataka atsika andreo zany ameno atsika. Dia angataka ihany koa tsika mba ho tsofo ny fanahy masina, ka izay rehetra matimaty any anatsika ho velombelominy indray. Amen. I Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina, ilay fanahy any amin'ny avo indrindra ianao, ambonin'ny fanahy ratsy rehetra ianao, ambonin'ny fanahy ratsy rehetra ny herinao fanahy masinao. Fanahy masinao, mila ny afinao zay amin'izao alina izao, mila ny afinao hidina eto, mila ny afinao hanatrika eto, mila ny afin'ny fanahinao masina ameno anay. Fenoy ny afinao zay fanahy masinao, aoka ny afinao ameno anay, aoka ny afinao hidina eto amin'izao toerana zao, any amin'ny toerana rehetra misy anay. O fanahy masinao, fenoy ny afinao manomboka any amin'ny lokatra any amin'ny faladiako, ny afinao amin'ny fisainako, ny amin'ny lelako, ny amin'ny masoko, ny amin'ny tanako, ny amin'ny tongotra, ny afin'ny fanahy masina, ny afin'ny fanahy masina ilay mandoro mandrava ny asan'ny devoly, ny asan'ny satana rehetra. Mila ny afinao fa fenonao afanahy masina hidina eto. Halleluia. Halleluia. Efa eto ianao fanahy masinao, fa ny afinao ny ilainay fanahy masinao. Anafana anay indray, ameno anay indray, any anatina ihany, any anatina ihany, ny amin'ny tanana, ny tongotra, ny lela, ny sofina, ny maso, ny tanana. Oh, halleluia. Ny fisainana, ny lela, ny afon'ny fanahy masina, ny afon'ny fanahy masina mameno. Eto koa dia mangataka ny diloilinao fanahy masina, ny diloilinao anositra ny lohako, ny diloilinao anositra ny lohako. Soro amin'ny diloiliny menaka ao fanahy masinao, osoro amin'ny diloiliny menaka ao fanahy masinao, ny diloiliny menaka ao anositra ny lohako, anositra ny lohako, ny tanako, ny tongotro, anositra ny diloilinao fanahy masinao. O soro amin'ny diloiliny menaka ao fanahy masinao, ny diloiliny menaka ao osoranao amin'ny lohako io fanahy masinao, osoro ny diloilinao, osoro ny menaka ao, osoro ao fanahy masinao, osoro ny menaka ny diloilinao. Halleluia. Halleluia. Eto dia mbola mangataka ny herinao fanahy masinao, ny herinao mahery, ny rivotra mahery avy aminao, hitsoka indray, hitsoka anay, hotsoka anay, tsofo amin'ny herinao zay fanahy masinao, to amin'ny rivo avao indray zay amin'ny fisainanay, ny anatin'ny fona ihany, ny momba ny tenanay rehetra, apietreo ny momba anay rehetra, apietreo fanahy masinao, faoka ianao anome rivo avao anay. O maty ny asan'ny nofo rehetra, o maty ny asan'ny nofo rehetra, o velombelominao indray zay hitsangana indray, hitsangana indray ny herinay, hitsangana indray ny herinay dia ny herinao avy amin'ny fanahy masina, hitsangana indray ny herinay, ny herinao hiaraka hiady ny adinay fanahy masina. Tsofo aho, tsofo ny fanahiko fanahy masina, tsofo ny fanahiko fanahy masina, tsofo ny fanahiko fanahy masina, tsofo velombelomindray, tsofo velombelomindray amin'izao alina izao, velombelomindray fanahy masina, velombelomy tsofo ao fanahy masina. Halleluia. Saotra fa mamelombelona anay ianao, saotra fa mamelombelona anay ianao fanahy masina. Halleluia. Atsanganitra izay, atsanganitra izay fanahy masina. Halleluia. Misaotra fanahy masina, saotra Jesosy. Amen. Angataka ny rano Jesosy tsika vavintsika amin'ny tranontsika, amin'ny toerana misy antsika, ny rano Jesosy avavintsika amin'ny vatantsika manontolo. Halleluia. Ny ranao Jesosy, ny ranao Jesosy manasa manadio,
Irahanao Jesosy, mikorina ty anatiko, mikorina ty anatin'ny vatako. Irahanao Jesosy, mikorina any amin'ny fisainako, fieritreretako. Irahanao mikorina Jesosy. Korina ty anatiko ny ranao. Irahan Jesosy korina. Irahan Jesosy korina ty anatiko. Tonga afo ty anatiko. Le afo ny fanainao masina. Le afo ny fanainao masina. Idinety ny afonao, ny ranao le mahery, ny ranao misy afo, ny ranao misy afo, ny ranao le mandoro. Amenao zao tokatrano zao, amenao zao tokatrano zao, ny ranao no afafy am'zao atmosfera am'zao trano zao, ny ranao no afafy any ivelany zao trano zao, ny ranao afafy, ny ranao Jesosy afafy, afafy ny rano Jesosy. Ny rano Jesosy afafy, ny rano Jesosy afafy aty anatiko, ny anatiko sy ny ivelany, ny ranao Jesosy, ny ranao mahery. Sotra Jesosy, sotra ny amin'ny rano. Alleluia. Sotra Tompo. Amen. Alleluia. Entsika ny Tenin'Andriamanitra teo androkatsika ny fanahy ratsy rehetra, ny fanahy izay miazona ny fanahy izay miazona ny fotsika, mahatonga atsika tsy meno anatra, mahatonga atsika ny fiainatsika tsy miova atsika reny rehetrarehetra reny dia lasa avinavina ho atsika eo anatin'Andriamanitra. Lasa avinavina satria tsika tsy miaino sady tsy makatò dia eo anatin'Andriamanitra zany fiavonana. Amen. Ka oroantsika zay rehetra mbola mpanavesatra ny fotsika io manavesatra ny fotsika mahatonga atsika manamafy fotsy meny fananarana dia ao anatin'izay ihany koa oroantsika ihany koa ny fanahy ratsy rehetra izay mahatonga atsika mbola mikambana amin'ny ratsy, mbola mikambana amin'ny ratsy tsika, mbola miharoharo tsika. Ny fikambanana amin'ny ratsy izay rehetra zay sy ny fombola anatsika ny manohitra ny fananaran'ny Tompo oroantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Dia Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina, ny fanahy ratsy rehetra Jesosy izay mibahana ato anatin'ny foko, mahatonga miavinavina tsy handray ny teninao, mahatonga miavinavina ka tsy ny fananaranao didiko amin'ny anaran'i Jesosy. Didiko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo velona avy Nazareta, didiko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo velona avy Nazareta, miala anatin'ny foko, miongotra anatin'ny foko, ny fanoherana ny tenin'Andriamanitra miala ato anatin'ny foko, tsy fankatoavana ny tenin'Andriamanitra miala ato anatin'ny foko, mahidy ianao Satana miala ianao miongotra anatin'ny foko, ny foko atao hankatò ny tenin'Andriamanitra, ny foko atao hanaika ny tenin'Andriamanitra, ny foko atao atahotra n'Andriamanitra miala miongotra ato anatin'ny foko ianao, miongotra anatin'ny foko ato ianao, miala anatin'ny foko ato ianao, ny avinavina fanoherana miala miongotra, tsy manam-pahefana anatin'ny foko, didiko amin'ny anaran'i Jesosy, miala miongotra amin'ny anaran'i Jesosy, mahatonga ka tsy hankatò ny tenin'Andriamanitra, didiko amin'ny anaran'i Jesosy, miala anatin'ny foko ianao, miala anao amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluia. Ny fanahy ratsy rehetra izay mitaona anay kambana amin'ny ratsy amin'ny namanay na amin'ny olona tsy fantatray na amin'ny olona fantatray, didina amin'ny anaran'i Jesosy, rava ny planao Satana, ny fihevitra Satana, tsy manan-kely, tsy manam-pahefana, ny fanahy ratsy rehetra izay mahatonga anay ho tafakambana any amin'ny olona, ho tafakambana amin'ny ratsy. Jesosy halaviro anay zany Jesosy na amin'ny zavatra hitanay na amin'ny telefona na amin'ny televizion na amin'ny zavatra izay mifafina retana ataonay Jesosy ka ampiasainy devoly hatonga anay Jesosy tsy hiaino ny fampianaranao, hatonga anay Jesosy malalo hanohitra ny tenao, hatonga anay Jesosy hikambana amin'ny ratsy ka handany fotoana amin'izany foana zay Jesosy
olia zay mivavaka sy mitady ny tavanao. Jesosy ao foano aty anatiko, foano Jesosy ao, esory Jesosy ao, atao vompandresy ao Jesosy, andesy ny ratsy, horeseko misoa ny ratsy Jesosy malalo, atao vompandresy ao manoloana ny fahavaloko Jesosy ao, atao vompandresy ao manoloana ny fahavaloko Jesosy ao. Halleluja. Ny plan Satana, ny fievitra ny Satana zay andavo Jesosy, ravako amin'ny herinao, ravako amin'ny afony fanahy masina, ravako amin'ny afony fanahy masina. Halleluja. Amen. Amen. Androka atsika ny fanahy fahafatesana. Fanahy fahafatesana dia ny fanahy mitondra aretina satria hiditra farany taona atsika zao satria hiditra ny farany taona atsika zao dia maro ny aretina, maro ny fahafatesana hitatsika. Halleluja. Ravahantsika zany amin'ny herin' Jesosy Kristy Tompo velona avy Nazareta, tsy hanan-kery amintsika ny aretina, tsy hanan-kery antsika ny fahafatesana. Amen. Da mbola tsy fotoana antsika ka tsy tonga Jesosy, mbola tsy tonga, mbola tsy tapitra ny fotoana antsika dia tsy miala amin'ity tany ity tsika raha tsy programan'ny Tompo. Amen. Ka ny fanahy fahafatesana rehetra miplanifie, manao programa hamono, mitondra aretina, mitondra accident, ravahantsika amin'ny herin' Jesosy Kristy Tompo velona avy Nazareta. Halleluja. Halleluja. Halleluja Jesosy. Fanahy ny fahafatesana rehetra, fanahy mitondra aretina rehetra, ravako amin'ny herin' Jesosy Kristy Tompo velona avy Nazareta, ravako amin'ny herin' Jesosy Kristy Tompo velona avy Nazareta, ravako ny herinareo, ny heriny maizina rehetra, ny programa, ny taratasy rehetra soratinareo, ny fanahy fahafatesana rehetra manao programa hamono andava, ravako amin'ny rano Jesosy, ravako amin'ny rano Jesosy, ravako amin'ny rano Jesosy, ny rano Jesosy, ny rano Jesosy, mandrava mandrodana ny rano Jesosy, ny rano Jesosy Kristy Tompo velona avy Nazareta. Halleluja. Rava ny planareo, rava ny asanareo, rava fironganentanareo, rava amin'ny anaran'i Jesosy, ny taratasy ny soratinareo, ny soniana ataonareo, ny daty ny ora, ny accident omaninareo, ny aretina fironinareo, rava amin'ny rano Jesosy, rava amin'ny rano Jesosy, rava miongotra, ngotana amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluja. Ny fanahy mitondra aretina rehetra ravako amin'ny anaran'i Jesosy, ny cercueil omaninareo, ny fasana, ny vatapaty omaninareo rehetra, torako amin'ny afony fanahy masina, torako amin'ny afony fanahy masina, na amin'ny ankonako na amin'ny zanako. Halleluja. Rava amin'ny rano Jesosy, rava amin'ny rano Jesosy, rava amin'ny rano Jesosy, torana amin'ny rano Jesosy, torana amin'ny rano Jesosy, tsy ambinina tsy manan-kery. Halleluja. Halleluja. Misaotra Jesosy, misaotra Tompo. Halleluja. Amen. Androka atsika ny fanahy sorcier. Fanahy mpamosavy. Fanahy mpamosavy amizao farany taona zao mandrofotsy mitady olona ataony sakrifisy. Mitady olona atao sakrifisy. Halleluja. Androany sakrifisy rehetra nataon'izy ireo Jesosy mihitsy androdana andrava. Amen. Andrava zay rehetra plan izy ireo anao sakrifisy atsika. Halleluja. Ravahantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Satria farany taona zao dia manao mila raha Lucifera. Halleluja. Ka zay piasa ny rehetra iraina dia mitady olona atao sakrifisy. Amen. Ravahantsika, arodantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Halleluja. Jesosy Kristy Tompo velona avy Nazareta. Ny plan sorcier Jesosy. Tu m'as montré ça, Seigneur. Les plans des sorciers. Moi, je ne sais pas, mais toi, tu connais, Seigneur. Toi, tu connais Jésus. Alléluia. Les sorciers qui viennent m'attaquer. Les sorciers qui viennent faire ça, Seigneur Jésus. Alléluia. Que ton feu descende sur elle. Que ton feu descende sur elle où elle est. Les feux de Saint-Esprit, s'il ne répond pas, Seigneur Jésus, que ton feu descend. Où il a pris les choses, où il a pris son magicien, où il a pris son caméra, où il a pris son miroir, son calebasse. Je les détruis, je les détruis, je les détruis, je les brille là, je les brille là, je les brille par les feux, je les brille par les feux, je les brille par les feux, je renverse vers toi, je renverse ton hôtel, je renverse ton nom puissant de Jésus, ton sacrifice, pas ici au nom de Jésus, pas chez ma famille.
pas chez moi. Alléluia. Je renverse ton autel. Je renverse au nom puissant de Jésus. Je renverse au nom puissant de Jésus. Lâche ma vie. Lâche mon âme. Je te dis au nom de Jésus. Où tu es là-bas. Moi, je te connais, mais alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ vient de Nazareth te brûle. Le Seigneur Jésus-Christ vient de Nazareth. Si tu ne réponds pas. Alléluia. Tout ce que tu as fait pour m'embêter, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que les feux te brûlent. Les feux te brûlent maintenant. Les feux te brûlent maintenant. Les feux te brûlent. J'envoie les feux vers toi. J'envoie les feux de Saint-Esprit. 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 Lâche mon âme. Mon âme n'est pas appartient à toi. Mon âme n'est pas appartient à toi. N'est pas appartient de Lucifer. J'appartiens à Jésus-Christ vient de Nazareth. Lâche mon âme. Lâche mon âme. Lâche mon âme au nom puissant de Jésus. Lâche ma vie au nom puissant de Jésus. Et lâche ma fille. Lâche ma famille au nom puissant de Jésus. Alléluia. Que les feux te brûlent. Les feux de Jésus-Christ vient de Nazareth. Descends vers toi. Les sangs de l'agneau. Les sangs de Jésus. Ton miroir va casser aujourd'hui. Ton miroir va casser. Ton aiguille, ça va brûler au nom de Jésus. Ton aiguille là sans effet dans mon corps. Alléluia. Ton aiguille là sans effet dans mon corps. Au nom puissant de Jésus. Je les brûle par les feux. Je les brûle par les feux. Et ton manger la sang dans ma bouche. Sans effet dans ma bouche. Au nom puissant de Jésus. Sans effet dans ma bouche. Alléluia. Que les feux te brûlent. Que les feux te brûlent. Les manger devenir poudre dans mon corps. Les manger. Ton sang là. Je renverse ton sang. Je renverse ton nom puissant de Jésus. Que les sangs de l'agneau. Les renverse ton autel. Les renverse ton autel. Ton flèche là. Retourne vers toi ton flèche. Retourne vers toi ton flèche. Retourne vers toi ton flèche. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Je renverse tout votre plan pour me faire tomber. Alléluia. Sans effet. Au nom puissant de Jésus. Jésus est le roi. Jésus est le roi. Il est puissant par toi. Alléluia. Sans effet. Ton effort sans effet. Ta puissance sans effet. Ta puissance là, c'est petit devant Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Ndoka tika nifanainy satanika rehetra, nifanainy magicien, nifanainy marabout. Alléluia. Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina, ray Jesosy Kristy tompo velona avy a Nazareta, ny fanahy satanika, illuminatif, ramasonerie, ny fanahy rehetra marabout Jesosy, mpanao ody gasy, ny fanafody rehetra Jesosy, ny magicien izy ireo, ny miroara izy ireo, ny sacrifice ataon'izy ireo Jesosy, tsy ambinina amin'ny ankonako. Voaka amin'ny anaran'i Jesosy. Voaka amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy ambinina amin'ny ankonako, tsy ambinina amin'ny zanako, tsy ambinina amin'ny anaran'i Jesosy. Ny fanafody rehetra ampiasanareo, ny avotima rehetra ataonareo, ny blocage rehetra ataonareo. Alléluia. Les détruise, tous les blocages, brise les blocages, détruise les blocages, Seigneur Jésus. Détruise les blocages, papa. Détruise les blocages qu'ils ont fait, papa, dans les miroirs, tout ce qu'ils ont regardé, les caméras, les brûle par les feux, par les sangs de l'agneau. Que leur main tombe ton feu, Seigneur Jésus. Que leur main tombe dans les feux. Que leurs pieds tombent les feux. Que les feux de Saint-Esprit descendent vers vous. Votre autel. Alléluia. Que les feux tombent vers vous. Que les feux tombent. Que je renverse votre autel. Je renverse tout votre autel. Au nom puissant de Jésus. Tous les magiciens marabouts, sans effet, votre parole, malédiction retourne vers vous. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Andoka tika nifanahy ny lainga rehetra. Ny chaîne ny lainga rehetra. Alléluia. Utapatapaka androany. Ny chaîne ny lainga rehetra. Alléluia. Fiambenana ray zanaka ary fanahy masina. Tous les chaînes, papa. Tous les chaînes dans ma langue.
je les fais tomber, je les détruis, je les casse par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit de Jésus-Christ. Tous les chaînes brisent, tous les chaînes brisent, tous les chaînes brisent, tous les chaînes brisent au nom puissant de Jésus. Que ton chaîne brise, que ton chaîne brise, que ton chaîne brise, les chaînes des mensonges, les chaînes des critiques. Alléluia. Je les détruis, je les détruis, je les casse, que les marteaux des Saint-Esprit les brisent, les détruisent, les cassent. Lâche ma langue, au nom puissant de Jésus. Sors dans ma langue, sors. Il n'y en a pas les places pour vous ici, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Sors dans mon âme, sors dans mon esprit, sors dans mon corps, sors au nom puissant de Jésus. Alléluia. Tous les esprits de mensonges, tous les esprits de critiques, tous les esprits de jalousie, de la colère, tous les esprits de colère, je les détruis, je la renverse les autels. La colère, ce qu'ils ont envoyé, je les brûle par les feux du Saint-Esprit. Lâche mon corps, lâche mon cœur, au nom puissant de Jésus. Sors dans mon cœur, sors dans ma langue, sors dans mon cœur, sors dans ma langue, au nom puissant de Jésus. Tous les colères, tous les mensonges, tous les colères dans ma langue, dans mon cœur, au nom puissant de Jésus, les brise, au nom puissant de Jésus. Karabo sharababa, makarabo sharararara, yeraba sharababa. Ndio katika nifanya sira ndizo. Haleluya. Hizo mbuku. Mario fanaiza zavavin-drano. Olombelona hitanao ihany izy fa fanaiza zavavin-drano anatiny ao. Zavavin-drano mampiasa azy. Haleluya. Jerenao andeha olo izy dia tena tsisy koa mihoatra azy, tsara tarehy. Haleluya. Fanaiza zavavin-drano ao anatiny. Haleluya. Misy izy manodidina antsika. Haleluya. Roantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ry Andriamanitra ray zanaka ary fanay masina. Ny Andriamanitra tompo anjaka mahery. Ny Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra. Ny Andriamanitra mahay zava-mahagaga. Jesosy eo. Maro amin'izy ireo manodidina anay ny fanaiza zavavin-drano mody tsara aminay. Jesosy ianao mahalala, ianao mahita. Jesosy fantatrao izy ireo tompo. Ianao tiany olona rehetra hibebaka ianao. Tianao hibebaka ny olona rehetra, ianao mahalala an'izany, ianao mahafantatra Jesosy eo. Tompo, afao izy ireny. Izay manaiko ampiasain'izy ireo tompo malalo. Kehitriny tompo izay rehetra fanaiza zavavin-drano avy Jesosy manafika anay. Amin'ny alalan'ny hatsarana, amin'ny alalan'ny famitahana Jesosy. Misy ny mahalala ny tenany fa izy fanaiza zavavin-drano fa mamitaka olona maro. Ny anaran'i Jesosy Kristy tompo velona avy Nazareth. Au nom de Jésus, je te chaîne par le sang de Jésus. Et je te paralyse par le sang de Jésus. Je te paralyse au nom puissant de Jésus. Je te paralyse au nom puissant de Jésus. Tous les esprits des sirènes des eaux, tous les esprits des sirènes des eaux qui prennent les formes humaines, qui prennent les formes des femmes au nom puissant de Jésus. Ton écaille là, je prends l'épée. Je prends l'épée de l'Éternel. Je prends l'épée de l'Éternel. Ton écaille, je les casse au nom puissant de Jésus. Ton écaille, je les brûle au nom puissant de Jésus. Ton écaille, je les casse dans tes pieds. Je te casse tes pieds. Je te casse tes pieds. Je te casse tes pieds. Pas ici au nom de Jésus. Je te casse tes pieds. Je te brûle dans les feux. Je te brûle dans les feux du Saint-Esprit. Que les feux brûlent tes pieds. Tu ne peux pas bouger au nom puissant de Jésus. Par le sang de Jésus, tu ne peux pas bouger au nom puissant de Jésus. Que les feux brûlent. Que les feux brûlent dans tes pieds. Tes pieds, tu peux pas bouger tes pieds, tu peux pas bouger. Ton écaille là, je les casse, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Je te brûle ton écaille, que les feux descendent, les feux de Dieu Tout-Puissant. Les feux qu'Élie a demandé, les feux, qu'ils tombent vers toi, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia, je te chaîne. Maintenant, je te chaîne
Par le sang de Jésus, je te chaîne au nom puissant de Jésus. Et je les jette dans les lieux des enfers. Je les jette dans les lieux des enfers. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Donc, tu kan fanay manambady. Fanay manambady. Watika amin'ny anaran'i Jesosy. Alléluia. Araboskera bababa. Rabaskera bababa. Oh Rabaskera bashara bababa. Tous les esprits des femmes de nuit, hommes de nuit. Tous les esprits des femmes de nuit, hommes de nuit. Alléluia. Alléluia, tous les esprits des femmes de nuit, hommes de nuit. Je te brûle par les feux, 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 je te brûle par les feux. Alléluia, je divorce avec toi, je divorce avec toi, je divorce avec toi, je divorce avec toi, je divorce avec toi. Tous les esprits des femmes de nuit, hommes de nuit, que tu brilles dans les feux, les feux des Saint-Esprit, les feux des Saint-Esprit te brillent. Tous les esprits des femmes de nuit, hommes de nuit, je n'ai pas marié avec toi, je divorce avec toi. Tous les enfants que tu as mis à moi, je n'ai pas les enfants avec toi. Que le feu te brille, que le feu brille les enfants, que le feu néantit cet enfant, que le feu néantit, que le feu néantit, que le feu néantit. Tous les enfants que tu as formés dans les mondes des ténèbres, non puissants de Jésus, je les brille par les feux, je les brille par les feux, que les feux les brillent là, que les feux les néantis, que les feux les néantis, que les feux les néantis, que les feux de Saint-Esprit, que les feux de Saint-Esprit les néantis, au nom puissant de Jésus. Que les feux les néantis, 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 tous les enfants, tous leurs papiers qu'ils ont fait, qu'ils ont écrit, tous leurs signatures, je les brûle par les feux, je les brûle par les feux. Je les brûle par les feux. Tous les signatures que tu as fait, je n'ai pas marié avec vous. Où vous êtes m'attaqué. Alléluia. Que le feu vous brûle. Que le feu vous brûle. Alléluia. Mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Mon corps, c'est le temple de Jésus-Christ vient de Nazareth. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Amen. Andro katika ny fanahy ratsy rehetra avy any amin'ny ankohonantsika, lien de famille rehetra. Na tsika efa mitrehitra tsika zany ohatra hoe efa tsisy ohatra hoe efa tsy mijangajanga sy ny sisa. Fa misy ny lien de famille. Raha misy amin'ny ankohonantsika reo, efa teneniko foana eto manao fanekena tamin'ny devoly izy tany amin'ny fianakaviana farafara tany. De manaraka aty amin'ny taranaka faramandimby le izy. Alléluia. De iny raha iny manaraka. Ohatra tamin'ny fianakavian'ny papako iny de iny raha iny manaraka hatraty amin'ny fara. Raha tsy tapahana le raha. Raha tsy tapahana le fifandraisana. Zay mahatonga hoe tapahana foana satria le chaîne amatoran'ny devoly antsika zany hoe ty mbola nanao taranaka ny ty olona ty nanao fanekena taminay tsy avelanay. Azotsika zay le izy. De mila tapahantsika, mila tsika mangataka amin'izao sa ny rako amin'izao de raha an Jesosy fa tsy raha avy amin'ny ray aman-dreniko tsony. Amen. Satria zao efa nanolo tena ho an Jesosy. Alléluia. Na misy amin'ny fianakaviantsika reo mety hoe manao fanafody tsy fantatsika. Amen. Zany rehetrarehetra zany misy esprit micontrôle atsika. Amen. De roantsika foanatsika amin'ny rahan Jesosy. I Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina. Lay Andriamanitra ny amin'ny avo indrindra lay tompo mpanjaka mahery. Jesosy, tous les liens de famille. Jésus, tous les liens de famille viennent de mon père, les liens d'âme, papa, les liens, ce qu'ils ont fait, papa, avant. Moi, je ne sais pas, mais toi, tu connais. Je les brise. Tous les liens séparent entre moi et eux, papa. Il n'y en a pas les liaisons entre moi et eux, papa. Moi, je n'ai pas fait une signature avec eux. Je n'ai pas fait le pacte avec eux, Seigneur. Je suis ta partie, Seigneur Jésus. Je suis ta fille, Seigneur Jésus. Mon sang, c'est ton sang, Seigneur. C'est ton sang qui coule à moi. C'est ton sang qui coule à moi. Et
tous les liens des familles, tous les liens d'âme, je les brise, je les sépare, je les brise tous les liens d'âme, je les brise tous les liens d'âme, par le sang de Jésus-Christ vient de Nazareth, par le sang de Jésus-Christ vient de Nazareth. Il n'y en a pas de liaison entre moi et vous. Alléluia. Amen. Devant le Dieu Tout-Puissant, devant les anges, devant le Dieu, il n'y en a pas de liaison. Mon sang, c'est le sang de Jésus. Alléluia. Et tous les esprits, papa, dans ma famille, s'ils ont sorciers ou sataniques, moi je ne sais pas, ou marabout, toi tu sais, Seigneur Jésus, où ils ont pris ma vie, ou soit mon nom, ou mes habits, que ton sang les versé, papa, que ton sang versé vers eux, le sang devenu feu, le sang devenu feu, le brûle, il le lâche mon âme, il le lâche mon esprit, il le lâche mon corps, au nom puissant de Jésus. Tous les blocages qu'ils ont mis, les blocages devant moi, papa, que les blocages tombent, que les blocages tombent, que les blocages tombent, les blocages de mariage, les blocages de l'argent, les blocages de travail, les blocages tombent, les blocages tombent, les blocages tombent, au nom puissant de Jésus. Que ça vient de Nazareth. Au nom puissant de Jésus, que ça vient de Nazareth. Tous les blocages, alléluia. Tous les murs de Jéricho tombent. Tous les murs de Jéricho tombent au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Anjofton zone fanatica. Alléluia. Yaton Jesus amen. Ou délien Jesus fanatica, fan Jesus fanatique. Raha ny fanatika voafatra any anaty rano, any anaty fasana, any anaty ala. Na tsy haiko hoe izany anatin'ny ohatra toerana anatin'ny aizina ianao manofy aizina, amen. Halleluja. Iantsony Jesosy tsika, amen. Iantsony rano Jesosy tsika. Iantsony ny rano Jesosy tsy zakan'izy ireo satria ny rano Jesosy misy fandresena nandreseny fahavalo rehetra, amen. Nandreseny ny Lucifer Satana, amen. Anafaka ny fanatika noany. Na any amin'ny prison, ny fanatika ho afaka, amen. Halleluja. Je crie devant toi, Seigneur Jésus. Je crie devant toi, Papa, délier mon âme. Délie mon âme, Seigneur Jésus. Délie mon âme, Seigneur Jésus. Où ils ont mis quelque part dans les cimetières, dans la forêt, dans l'eau, dans les sombres, dans les prisons, que mon âme sort, que mon âme sort, que mon âme sort au nom puissant de Jésus qui se vient de Nazareth. Que mon âme sort dans les tombeaux, que mon âme sort, délie mon âme, Seigneur Jésus. Délie mon âme, Seigneur Jésus. Délie mon âme, Seigneur Jésus. Que mon âme sort dans les cercueils, dans les bouteilles, dans les marmites. Je les casse tout, je les casse tout, je les brise tout par les feux de l'agneau, par les feux de l'agneau, par les feux de l'agneau, ou dans les cimetières. Que les feux de l'agneau tombent, que les feux de l'agneau tombent dans l'eau, que les feux deviennent sans tout dans l'eau, que mon âme sort, ou dans la forêt, que la forêt brûle par les feux de son esprit, ou dans les cimetières, que mon âme sort, ou dans les bouteilles, que les bouteilles cassent, que mon âme sort, ou dans les marmites, mon âme sort au nom puissant de Dieu, où ils ont mis dans les marmites, ou mes habits, ou quelque part pour moi, que mon âme sort, délie mon âme, Seigneur, délie mon âme, Seigneur, délie mon âme, Jésus, Jésus, délie mon âme, Seigneur Jésus, délie mon âme, Seigneur Jésus, je suis en toi, Seigneur, délie mon âme, Papa, rabaskera bashera baba, alléluia, délie nos âmes, Seigneur. Délie nos âmes, Seigneur. Délie mon âme, Papa. Délie mon âme. Ou dans les ventres des dragons, ou dans les ventres quelque part, je ne sais pas, dans les animaux, Papa, dans les serpents, je les détruise leur tête, je les détruise leur tête, que mon âme sort, que mon âme sort, que mon âme sort dans leur bouche, que mon âme sort dans leur bouche, Papa. Rabaskera bashkera baba baba, oh rabaskera bashera baba. Tous les esprits des animaux qui m'entourent, tous les esprits des animaux qui viennent m'attaquer, je les brûle par les feux, des feux autour de moi, que les feux autour de moi, que les feux de Saint-Esprit, tous les esprits, des chats, des chiens qui viennent m'attaquer, que les feux vous détruisent, que les feux vous détruisent, les feux j'envoie les feux. Sors dans cette maison, sors dans mon âme, sors dans mon esprit, sors dans mon âme, que les feux vous brûlent, tous les esprits des chats,
Au nom puissant de Jésus, qui me contrôle. Tous les esprits des chiens qui me contrôlent. Lâche. Lâche au nom puissant de Jésus. Lâche mon âme. Lâche mon âme. Je t'ai dit au nom puissant de Jésus. Je t'ai maudit au nom puissant de Jésus. Je t'ai paralysé au nom puissant de Jésus. Je t'ai paralysé au nom puissant de Jésus. Tous les esprits viennent de l'enfer qui prend les formes des animaux. Retourne-vous dans l'air allié. Je vous enchaîne au nom puissant de Jésus. Je vous enchaîne au nom puissant de Jésus. Et je vous brise dans les liens des enfers. Je vous jette là-bas au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Sauf que nous avons récupéré ni bonheur tika, l'identité tika. C'est le temps de l'identité tika. C'est le temps de ni anara tika, ni fiaina tika. Mety misy olanoany a, ny avenir tika noentiny, ny vaditsika nangalariny a. Alléluia. Ny mariage tika, ny vola tika, ny asa tika, mety ho asa tika izy nefa izy natakalo ny lasany any le asa tika. Amen. Ho teny am Jesosy tika, ho récupérer tika zany amin'ny anaran Jesosy. Amen. Andriamanitra ray zanakary fanahy masina. Rabasira bababa. Andriamanitra any amin'ny avo indrindra. Lay mahery sy magaga, tombony tombo. Saint-Esprit de Dieu, localise les gens qui a pris mon identité. Localise Saint-Esprit. Fanahy masino. Ianao hijery zay olona naka ny identitéko, zay naka ny momba ahy, zay naka ny mombamomba rehetra, ny mariazeko, ny asako, ny volako, zay nangalatra ny avenirako. Jesosy eo, rabaskera babababababa, rabaskera bashera bababababa. Alléluia. Mety olona manodidina anay, mety olona mahafantatra anay nefa tsy fantatro Jesosy fa ianao mahalala an'izany olona zany. Rabaskera baskera bababababa. Alléluia. Zay rehetra nalainy tamin'ny fiainako, nangalary ny verina ty amiko zany Jesosy eo. Iraho ny fanainao masina ilokalizy an'izany olona zany. Ahitany toerana Jesosy zay misy azy. Ka ny zay rehetra nalainy tamiko. Alléluia. Que tout sans malédiction retourne vers elle ou il. Tout sans malédiction retourne vers lui ou elle. Moi je ne sais pas, mais toi tu connais, Seigneur. Mais tout les malédictions, ça devenit bénédiction en moi. Alléluia. Je bénis ma vie, Seigneur Jésus. J'ai béni mon mariage, j'ai béni mon travail, j'ai béni mon argent, j'ai béni ma famille, j'ai béni ma fille, j'ai béni au nom puissant de Jésus. J'ai béni mon lieu que j'habite. J'ai béni au nom puissant de Jésus. Que le sang de Jésus dans cette maison, au nom puissant de Jésus. J'ai béni cette lieu. J'ai béni ma vie. J'ai béni mon corps. J'ai béni mon âme. J'ai béni mon esprit. Alléluia. Et tous leurs maudits, leurs paroles, leurs langages, Seigneur Jésus, qui retournent vers eux. Et ils retournent vers eux leurs malédictions. Qui change la bénédiction dans ma vie. Et mon identité retourne vers moi. Lâche au nom puissant de Jésus. Lâche, sors au nom puissant de Jésus. Sors dans mon corps, sors au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen, amen. Tu règnes Jésus. Alléluia. Sotran toptika. Sotran Jésus tika satria ny asa teto izy. Sotra azy tika ny fiasany. Sotra azy tika ny fanafany. Mbola nomeny fotoana tika. Mbola afaka niantso azy ny Vavaka. Amen. Jesus. Skera bashara baba. Rabaskera basheka baba. Rabaskera bashira baba. Jesus. Alléluia. Alléluia. Baba. Trano mahita za balance. Mahita balance.
Trany ray mavesatra ray trany misy balance ray mavesatra Alléluia. C'est quoi ça? Alléluia. Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, Seigneur Jésus. Alléluia. Rabaskira bashira baba 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 ninina ny fandanjana ataon'ny satana Jesosy eo fahotana vitanay ninina ny fandanjana izay ataon'i Jesosy eo Jesosy eo rabaskira baba baba tsy anan-kery zany Jesosy malala eo tsy anan-kery zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tovena avy Nazareta tsy anan-kery tompo ay mavany fahotanay Jesosy malala eo tompo malala eo ninina fiampangany satananay Jesosy eo ninina ny lanja taony andajananay ampangananay Jesosy eo tompo ndio ny fananay Alléluia saotra Jesosy foanako ny fiampangana rehetra foanako ny accusation rehetra foanako amin'ny anaran'i Jesosy foana amin'ny anaran'i Jesosy foana amin'ny anaran'i Jesosy Alléluia. Alléluia, merci Saint-Esprit. Saotra Jesosy. Amen. Amen. Pastor misy Tenin'Andriamanitra jereko a. Tsaka ny teny tompo ambara amin'ilay balance. Les balance manko dia manambara fandanjana satria tsika lanjaina ihany koa non aiza misy anazy lanjaina tsika non refesina le amin'ny apocalypse refesina ny tempoly fa le hitako balance attends je vais voir Saint-Esprit aide-moi Zacharie le refesina antsika refesina raha mamaky ny apocalypse 11 avakina ny apocalypse 11 dia manambara le fandrefena refesina atsika le ao amin'ny tempoly zay dikan'izay tsika refesina ihany koa ny fahotana raha ohatra ka hoe tsika ohatra hoe jere zany raha ampirefy tsika normal zany refitsika dia anisany voasoratra zany tsika raha ohatra misy ohatra tsy ampirefy ohatra nireny mpiaramila reny refesina raha tsy ampirefy izy dia tsy afaka miditra hanao gendarme na miaramila tahaka an'izay ihany koa zany tsika fa je vais voir aiza ry misy an'iny le hoe balance aiza misy balance any amin'ny apocalypse koa ngamba iny jery amin'ny Zakaria zaho valin'ny fanontaniany avy any amin'ny Betela ny amin'ny andro fifadiana ary filazana ny loza melezan'ny tompo ny olony antsisiny fahitana faharoa tsangana tianatreana an'izay fahitana fahadimy ny amin'ny fanaovan-jiro sy ny hazo livaroa non aiza ry misy an'iny Jesosy fananarana ok mbola jereko amin'ny manaraka zany le resaky balance za mivavaka ao mahita balance dasy ato amin'ny apocalypse misy koa balance ny fiaviany antikristy fa misy raha ihany koa hitako momba ny balance io fa mbola jereko
Fa jerentsika aloha le apokalypsy satria manambara balance daholo io. Apokalypsy toko fahaenina. Apokalypsy toko fahaenina. Apokalypsy toko fahaenina. Andininy fahadimy. Anaran'i Jesosy. Ary rehefa novahany ny tombo-kase fahatelo, dia reko ny zava-mananaina fahatelo nanao hoe avia, ary hitako fa indro nisy soavaly mainty, ary izay nitaingina azy nitondra mizana teny an-tanan'izay le izy. Jesus. Ary nahare aho ka toa nisy feo teo fovoan'ny zava-mananaina efatra nanao hoe 20 ny vary tritika eran'ny fatambary kely, ary 20 koa ny vary ordia intelo ny fatambary, ary aza manimba ny diloilo na ny divay ianao. Amen. Eto le mizana de fandanjana. Apokalypsy toko fahaenina zany le izy andiny fahadimy. Dia rehefa nivahany tombo-kase fahatelo zany a, tiany tompo lazaina eto le loza ho avy mila Jesosy mila mampiomana antsika zany Jesosy amin'ny mosary. Mampiomana Jesosy izy zany tiany ambara amin'ny lanja fandanjana. De reko ny zava-mananaina fahatelo nanao hoe avia ary hitako fa indro nisy soavaly mainty. Soavaly mainty zany mivoaka amin'izao. Mbola ho azavaiko izy ty fotoana mampety azy na rapitso. Ary izay nitaingina azy mitondra mizana teny an-tanany. Mila miomana antsika 2023 io zany. Halleluja. Mila miomana zany amin'izay. Satria za mahita eo lanja hitako somary maizina de soavaly mainty. Soavaly mainty zany manambara fahafatesana. Fahafatesana zany. Sady ny mosary. Ho avy ny mosary, ho avy ny mosary. Azo atao tsika manangona sakafo. Manangona sakafo. Amen. Satria milaza izy ary nahare aho ka toa nisy feo teo afovoan'ny zava-mananaina efatra nanao hoe 20 ny vary tritika eran'ny fatambary kely. Resaka ekonomia teneniny eto, vary, sakafo, koa ny vary ordia intelo ny fatambary. Le atonga le mosary le takany tamin'ny andron'ny Josefa. Fahitantsika Josefa nomen'Andriamanitra fahendrena nanangona sakafo. Zay koa tadiavin'i Jesosy amintsika. Efa nazo revelation foana. Jesosy mila miomana mihitsy manangona sakafo. Alléluia. Ary aza manimba ny diloilo na ny divay ianao. Zany hoe le diloilo tsy iza fa le olona mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra. De ny divay ihany koa anatin'izay. Divay moa de endrika ny rano Jesosy. De ny olona manana tombo-kase ny rano Jesosy de hoe aza manimba. Zay mampiavaka antsika zay. Zay mitandrina ny didin'Andriamanitra. Tsy hoe miavaka satria makany am-piangonana. Izy za tsy manohitra fiangonana fa tiako hazava ho azon'le olona le izy. Fa le olona matahotra an'Andriamanitra. Zay zany tena hoe takiany tompo. Amen. Fa ilaina makany am-piangonana za tsy mandany tsy hoe aza makany ilaintsika. Fa le fatahoran'Andriamanitra tena voalohany indrindra. Amen. Ka ny olona fa feno diloilo de le menaka. Diloilo de le tsy ka feno soloka. Ny soloka le tenin'Andriamanitra sy fankatoavanao ny tenin'Andriamanitra sy vavaka ataonao fadiakananao hatramin'izay. Tsy niverin-dalana ianao. Iny ao voatahiry ao iny de le mariky ny rano Jesosy zay mahatonga antsika mangataka ny rano Jesosy foana. Rano Jesosy ilaina satria iny manadio antsika amin'le fahotantsika. Halleluja. Zay zany no azoko hazavaina fa rapitso raha ohatra ka omeny tompo. Raha ohatra ka tiany omeny tompo rapitso. Raha ekeny de hazavaina bebe kokoa. Zay de voninahitra ho an'i Jesosy.
ho azy hatramin'ny taona indrindra ho mandrakizay. Amen. Vavaka atsika eny tompo malalo an'olo tena atsika. Jesosy malalo mampiomana anay tokoa ianao mandrakariva satria tsy tianao variana izahay Jesosy. Tsy tianao atokotoko tena izay tompo malalo. Fantatray fa ianao tokoa no mahay ny zavatra rehetra. Na dia ora Jesosy ao ny omana anay amin'ny sakafo sy ny sisa rehetra izay mpitandremanao anay. Tompo dia fantatray ianao fa ianao no tena mahavoky anay. Ianao no tena manome izay ilainay satria tsy fantatray na firy taona izay faharetan'ny mosary. Taka ny tamiandron'ny Josefo izay nandritra ny 3 taona. Ny anay koa nefa tsy fantatray Jesosy ao ny mosary tamiandron'ny Davida 3 taona. Jesosy mba hirezo ary ampiomany dian'izao ny zanakao rehetra. Mba hiomana ary izany efa nomenao anay hatramin'izay efa niteny ianao. Fa ho avy ny mosary tamin'ny 2019-2020 anao dia efa naneo an'izany tamiko Jesosy. Nefa izay mbola indraindray variana. Tombo atao viomana izay. Atao viomana izay Jesosy. Atao viomana izay Jesosy satria efa andalana tokoa ilay Antikristy. Tombo piomany izay Jesosy. Piomany ny ara-pananay dia ho ary ny ara-nofo. Ny ara-pananay indrindrandrindra Jesosy mba tena ho vonona mandrakariva. Anjakao Jesosy ny foko. Anjakao ny fisainako. Anjakao ny tenako manontolo. Anjakao ny hoaviko rehetra. Anjakao ny zanako ny ankohonako Jesosy. Mba tsy ho tavela amin'ity tany ity Jesosy. Ny zanako Jesosy. Ty hoavy tsy ho ela ianao. Izay ianao atombotra ny zavatra rehetra. Jesosy amboaro izay Jesosy. Amboaro ny ankohonako Jesosy. Ndeo ny ankohonako Jesosy. Tompo pahirezy tsirairay avy. Io mandrakariva. Anjakao tanteraka ny fiainanay Jesosy. Anjakao satria izay ny vadinao, zahay no mampakarinao, izay ilay fofom-batinao Jesosy. Mba hiomana, mba hitsenanao eny amin'ny raon'lanitra. Tompo misaotra amin'ny teny mamy nomenao tamin'ity androandroany ity. Fananarana nomenao tamin'ity androandroany ity. Saotra Jesosy. Kasitraka Jesosy. Halleluja. Amen. Dia marana ny fotoana antsika. Saotra ny tompo lehibe antsika fanatrena. Saotra azy tsika. Amen. Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina misaotra anao saotra Jesosy satria nanatrika anay teto ianao. Saotra ny fiasanao tamin'ny délivrance na dia ao ary ny tafoka maro isan-karazany Jesosy ataon'ny fahavalo amiko. Jesosy indray mila tsy zaka nefa tsapaka anao fa tsy mandaona mafoy aho. Mba hirezy ihany koa ny tsirairay avy. Mba hifikitra anao hatramin'ny farany Jesosy. Tombo hibanjina anao mandrakariva izahay. Petrako aminao Jesosy ny alina ny maraina an'izao. Maraina be izao Jesosy arovanao izahay, arova amin'ny ratsy, arova amin'ny fakapanahy, arova amin'ny loza maro samihafa ny asan'ny devoly. Ka izay atao dia meo torimaso mamy voafela heloka avy aminao. Fo azy koa raha-pitso maraina Jesosy. Anao ny asanao. Ny asa ranofo, ny asa ra-panahy petrako ampelantananao. Arova izay Jesosy, arova ny ankonanay, rakofa amin'ny ranao Jesosy. Ny anjelinao, ny andidina anay. Alaviro anay ny fanahy ny fahafatesana. Alaviro anay ny aretina. Dia misaotra tompo. Dia laza anao. Anao izay hatramin'ny taona indrindra ho mandrakizay. Amen. Amen. Saorantsika Jesosy. Dia raha mbola tsy tonga Jesosy. Mianao eto indray tsika raha-pitso hariva tahaka izao. Na hoe mety amin'ny 20 na amin'ny 1 arakaraka izany. Halleluja. Dia raha sitrapon'ny tompo ka tiano ambara raha-pitso dia azavaiko bebe kokoa. Halleluja. Dia tahin'ny tompo daholo tsika raha-pitso maraina izany misy vavaka ihany koa. Fangatana ny fanahy masina. Halleluja. Dia tahin'i Jesosy. Amen.